Tompolasy tompovavy isaorantsika lehibe ilay nahary noho ny fitantanana sy ny fitahinika nahatonga antsika tafaraka ato anaty miara-mononjy eto amin'ny MBS ny Radio Mada amin'izao andro vaovao izao, herinandro vaovao ihany koa, alatsinainy izay manomboka ny herinandro zany ary dia izay no isaorantsika ilay nahary araka ny nambara teo 3 Jolay 2024 sy 2024 dia anterina ihany koa ny araham-piararitso ho antsika mianakavy izay manaraka miara-mononjy eto amin'ny MBS ny Radio Mada, na ianao zany eto an-tanindrazana na ianao any ampitan'ny ranomasina dia anaterana n'izay araham-piararitso izay. Akoatra n'izany dia isaorana manokana ianao izay manaraka ny fandarana mahafohy fotoana amin'ity anio ity satria midika ho fifamatorana zany, midika ho tsy fanaovana ambanin-javatra ny raharaham-pirenena zany, midika ihany koa ny amin'ny fananana fanantenana ny amin'ny hoavy ary izany fanantenana zany sy ny atao hoe fahavononana sy ny fahatokizana sy ny finoana dia niakatra ambony dia ambony tokoa satria dia nahazo valiteny mazava isika mianakavy tamin'ny sabotsy. Nahazo valiteny mazava, inona moa izay valiteny izay? Avy amin'ny président Mahakaravalomanana ny amin'ny nilazany horetany, horen-danitra tamin'ny fomba ofisialy fa hirotsaka ho candidat ho présidentsy République-ny Madagasikara ny tenany amin'ny fifidianana filoham-pirenena izany. Ary dia maro akoatra ny tonga teny amin'ny Macro Tanjombato no tsy hafananafina intsony ny atao hoe hafaliana atao anatiny itao ary ny fanehoana ny hafaliana dia atao hoe tsy voarefy ary tsy voalanja mihitsy satria izay no nandrasan'ny maro zany izay teny izay. Tsy honohontsony, tsy hoe resadresaka intsony fa tena izy tenany mihitsy ny président Mahakaravalomanana, atsotsika izy hoe président satria ancien président izy ary dia mbola titre hoentiny foana zany, tsy azo alana aminy mihitsy zany fa dia président Mahakaravalomanana izy tenany no niteny an'izay tamin'ny fomba ofisialy horetany, horen-danitra hoy isika. Ho an'ny teny amin'ny Macro Tanjombato dia isaorana daholo, tsy misy akanavaka. Amanalina ny olona tonga teny tompoko ary akoatra ny teny dia mbola nisy ny teny an-dalana. Ohatra fotsiny zao tamin'ny 7 maraina tamin'ny sabotsy iny dia nisy ny antso hoe zay mbola aty Ambondromamy, zay mbola aty amin'ny lalam-pirenena fahafito avy any Antsirabe zany miazo an'Antananarivo, zay mbola aty Anjorobe, iazo an'ny Macro Tanjombato zany iaino an'izay teny izay lotenenin'ny président Mahakaravalomanana zay. Dia tsy inona moa zany fa dia hoe eno izy manaika ny ilatsaka ho présidentny République rehefa niaino tsara ny fitarainanareo, ny etaetanareo sy ny fanirianareo hoe vonjeo zay, vonjeo fa potika ny firenena maty zay, ary dia eno daholo reny fitenenany reny. Fa akoatr'izay ihany koa dia niaino ny feon'Andriamanitra ny président Mahakaravalomanana, zava-dehibe io niaino ny feon'Andriamanitra izy ary nandritra ny izay fenony ny feon'Andriamanitra zay no nivoahan'ny fitenenana zany tamin'ny sabotsy ny amin'ny hoe ilatsaka ho candidat présidentny République izy zany. Dia zay no ataontsika hoe ny voalohany aloha zany dia isaorantsika ny président Mahakaravalomanana namaly ny etaeta sy ny fanirininy maro zany ny amin'izany hoe anavotana indray, anarenana indray an'izany hoe Madagasikara zay potika amin'ny lafiny rehetrarehetra mihitsy amin'ny firenena, ary io tsy azo afenina intsony na dia pasipasohana tsy pasipasohana ry, tsy azo afenina io fa dia potika Madagasikara amin'izao fotoana izao, ary be dia be ny pirofo manambara an'izany fiainantsika isanandro io
ny lanjam-bola, ny resaka fahasalamana, ny toe-karena, ny tsy fanananasa, ny ankizy tsy mianatra, ny tontolo iainana potika, zimbazimbaina ny mahamalagasy, resaka anaty rova sy ny sisa manotafady, tsy firarahina ny atao hoe maizy azy ny olombelona, fa nitsakitsahana ny zon'olombelona, manjaka ny kolikoly, izany no iainantsika fanjakana tsy tandalana, fanjakana ratsy tatana, tsy manaja ny demokrasia. Dia ho jerena fotsiny ve zany? Tsy ho jerena fotsiny zany, fa tsy maintsy mandray andraikitra, ary dia ny président Marc Ravalomanana no miteny, izy tena ny amin'ny hoe ilatsaka ho président ny république. Izy ny voalohany ary zay zava-dehibe zay zava-dehibe zay. Vao hoe andeha zany ny fifidianana président ny république amin'ny taona 3 sy 4 arivo, zay aloha ny fantatsika, zay no voasoratra ny anaty lalàna, zay ny tety andro, na dia mbola ho hitantsika eo ary ny teny hoe date officialy efa niteny ny CENI, zay niteneniny tany, dia ho hitantsika eo ny date officialy. Fa dia mazava tsara mihitsy hoe 3 sy 4 arivo fifidianana présidentny république, zay aloha ny fantatsika menakavy. Dia rehefa zay no izy, dia nanapa-kevitra ny président Marc Ravalomanana hoe ilatsaka amin'izay fananana izay, fifaninanana mantsy io, ary fitsarana ihany koa, fitsaram-bahoaka, zany hoe hiatrika ny fitsaram-bahoaka, satria miverina ny vahoaka ny fahefana amin'izay fotoana ny fifidianana izay. Ka izy ny voalohany, misy dikany io, na iza iteny, na iza tsy iteny, na iza misy dikany, misy lanjany lehibe hoe izy no voalohany ny laza amin'ny fomba ofisialy, izy tena ny fakandidahany président ny république. Tsy mba hoe ny ahoatraohatra, tsy hoe be kajy sy ny sisa, inona moa ny kajy atao eo? Tsy misy kajy atao, fa ny président Marc Ravalomanana tsy hoe taitaitra fotsiny hoe ndeha hilatsaka, tsy izay mihitsy. Ary tsy hoe olona le hoe miandry tatitra fotsiny eo ambony latabatra, na hoe hipetraka fotsiny eo faravohatra eo dia miandry ny tatitra hoe ahoana ny ary, tsia. Fa nandeha izy nanerana amin'ny Madagasikara, da tamin'ireny congrès patra reny, nandeha tatsy, nandeha tary, avaratra tsy mampivoany, andrefana tsinanana, ary eniny nahita maso ny fijalin'ny malagasy, ary naheno ny etaeta, ny hoe milatsay ianao. Tamin'ireny fandehanan'ny président Marc Ravalomanana reny tety faritra, tsy mbola niteny mihitsy izy hoe eny ary fa tonga dia ilatsaka, tsy mbola niteny izy, fa ho avy ny fotoana ozy izy, satria zava-dehibe aloha le mijery mihitsy ifotony ny zavatra zay misy, dia miaino isika, dia nahita maso, ary tena lehibe zay hoe nahita maso hoe reny tsy nisy namboamboarina, fa tonga tapoka amina tanàna anankiray dia mijana, dia zay ny feo eny, vonjeo zay milatsa ianao, mandeha indray amina toerana zay tsy hoe nomanina, fa eny an-dalana eny, dia miazakazaka ny olona, satria maninona mijaly fadiran'ovana, efa tsy tatsony zay atao hoe maha-olombelona, fa dia tena hoe fa tena tsy tazilazana azy. Zay zany no tsy maintsy namafisitsika aloha, satria tia moa zany miara-manonja MBS Radio Manda, izay miara-manonja voalohany nanaraka, satria lahaditsika ny angona omaly ny kristianina, dia nanaraka ny tampisabotsy izay nanambarany tamin'ny fomba ofisialy, izay candidature nambarany président Marc Ravalomanana zay, izy tenany no nilazanday zava-dehibe, ary dia amafisana zany ny fisaorana mitafitafo ny rehetrarehetra tsy akanavaka tamin'ny hoe fiombonam-po, fiombona-tsaina, fiombonam-panahy tamin'ny asabotsy iny, ka nandraisantsika mianakavy an'izay hoe filazan'ny président Marc Ravalomanana fa ilatsaka fidiana ho président ny république izy président Marc Ravalomanana ny tena isaorantsika, satria namaly ny etaetan'ny maro. Zay dia miteny mihitsy hoe tsy ampiambambana, fa ny maro mafoaka be zany ny maro no nangetaetan'izay filatsan'ny président Marc Ravalomanana zay, ka nova lino hoe eny ilatsaka, dia izay no nandrasan'ny olona. Tamin'ny sabotsy maromaro ny mariazy, dia efa teny zany président Marc Ravalomanana ilatsaka ho candidat président ny république, dia avy avany ny sasany mbola misakafo, enonareo vaovao, ahoana,
eo mpinanakanina any amin'ny mariazy io a ny teny président Marc Ravalomanana hoe latsaka izy ofisialy tsy honohony tsony tsy resadresaka tsony fa tena ofisialy ilatsaka président ny republika izy nitsamboatra le olona saiko kofina mihitsy moa zany satria tena hoe natosiky ny hafaliana de teo pelipelika falifaly teo hoe tena zay mihitsy ny tena nandrasana mikatsa nankary tonga de nitsangana de lasa nandeha nandiha tery amin'ny piste tery zany no zavatra mihitsy ny sasany tany tambarina ianao an'io nanaraka radio ny sasany tany ampivarotana ny sasany tany na taxi be satria moa nandeha direct ny zavatra iny ny sasany a teny etsena de mitangorona eo amin'ny mpivarotra eo de naenao n'lay fitenena amin'ny président Marc Ravalomanana inona ny dikan'izany zay le ilazantsika hoe ny maro no ny andry iny tsy nisy hoe resaka hoe kajikajy zao laolo mbola andinika kely sy ny sisasisa fa nahita imaso ny fijalian'ny malagasy na eno ny fitarainana ary na eno ihany keo ny feon'Andriamanitra tao anatin'ny tao ny président Marc Ravalomanana dia nanapa-kevitra izany amin'ny hoe ilatsaka ho présidentny republika ho fidiana amin'ity fifidianana ity tsy maintsy nambary zany satria fotoana iray toa zato ary voarakitra ao anatin'ny tantara izany hoe sabotsy teo izay zany a voalohan'ny volana jolay moa zany izy iny dia voarakitra ao anatin'ny tantara tsy hoe ny timma ihany tsy hoe zanakidady hoe timma ihany na ny RMDM ihany izy fa ny izay rehetra mahatsiaro hoe mila tena avotany ty Madagasikara ty mila renina dia ray daholo ny ambaran'izany rehetrarehetra izany ny fandehan'ny fandarantsika dia andray mpisehatra isika ary omentsika avana akoatra ny député moa zany efa tazanao ny député ny voafita amin'ny alalan'ity mato amin'ny distrika Navaradrano Jery Randrebolaina ny député Jery dia omentsika sehatra aloha ny avany amin'ny faritra tonga de fa eto akaiketo tsy misy andrasoandraso ny mpisehatra voalohany izany dia tsiza fa Andriamatoa Dadasy dia filohan'ny Distim Toliara faharoa ny avany Toliara zany no hiakatsehatra eto ary nahita maso ihany keo sy ny aina ny tao Magro Tanjombato tamin'ny sabotsy miarabanao Andriamatoa Dadasy filohan'ny Distim Toliara faharoa tonga somatsara eto amin'ny miara-manonja eto amin'ny MBS Radio Mada ndahoary satsia miarabanao Monsieur Rina miaraba koa ny ekipany MBS rehetra nanasanay nanaiky anay hanatrika an'izao fandaharana miara-manonja zay atao androany latsinainy fahatelo ny volana Jolay taoriany nanambarany filoha Marc Ravalomanana fomba ofisialy ny firotsahany ho filoha pirenena amin'izao fifidianana 2023 zay hatrehitsika izao. Ny volontainy de miarahaba ny tompo Andriamanitra zay atapony loha nanome fotoana nanome hery nahafahana niakatsy taty Tananarivo nanatrika niny congrès lehibe zay lehibe tokoa tsy mbola nisy tamin'ny tantarany tiako Madagasikara fa tamin'ny 2002 tena fa tiako Madagasikara fa tamin'ny sabotsy hafa mihitsy tamin'ny sabotsy iny hafa mihitsy na ny fanomanana na ny fikarakarana tena hafa mihitsy iny na le fandraisana na le olona zay nanatrika an'le congrès teo tena hita hoe sy tongatonga ho azy fa mangetaheta fiovana mialy ny hagnafahana an'izao fangejana mahazo ny firenenatsika zao de tena mampihotsapo de saorana n'Andriamanitra moa fa mba nomeny hery no mba nomeny raha kely ahafahana niatrika an'igny de nahita maso niatriky zay zao androany mbo vavolombelony zay fa mbo eto Antananarivo eto zao mivahiny ato amin'ny miara-manonja zao nohon'izay fotoana niatrehana ny Congrès national ny tiako Madagasikara zay natao tamin'ny sabotsy fa voalohan'ny volana Jolay igny de ambara eto fa vonina hiresaky hagnambara zay azo resaha zay mety fagnontania eto amin'ny fandaharana miara-manonja tonga de hiditra amin'ny Tsipriany ary tsika
Nilaza ny président Marc Ravalomanana fa hirotsaka candidat ho fidinao président ny république. Ho an'ny Toliara, anareo zanaky Toliara, nanaona ny fandraisanareo an'izay aloha, tonga de hoe réaction à chaud fotsiny aloha. Vao niteny zany président Marc Ravalomanana hoe latsaka nanahoana ny fandraisanareo an'izay tamin'ny nainareo zany teny Tanjombato na ny havana rehetrarehetra trany satria fandray daholo moa zany tamin'ny inona tamin'ny Anso Taribina fanarahana vaovao sy ny sisa. Misaotra monsieur Rina. Vao tonga président Marc Ravalomanana tao Amagorota Tanjombato tamin'igny fotoan'igny de misy aminay baka Toliara misy satria toerana raiky zahay hitako nareo ohatra ny niaraka teo daholo. Misy namana teo lehilahy vitsivitsy ampela tena hoe nangovotrovotsy ohatrany hoe matahotsy hoe ino raha volagny président androany ty fa vo nipoaky hoe io président nagnambara fa hoe lefa tena niheno gny fangatahany vahoaka malagasy rehetra isamparitsy, niheno gny feon'ny fieretseretany, niheno gny feon'ny fony, de nanaiky hirotsaka ao filoham-pirenena nisy nitomagny mihitsy. Nisy tena nitomagny tao anatinatao. Nisy nitomagny mihitsy. Satria tena fa na le fiainana, fandriam-pahalemana, ny fiainana ray manontolo mihitsy, ny fa tsy hay hoe atao magnavaratsa, atao magnantimo sa atao magnaia, vokatsy le fahasairanana amy tsy fahaiza, amle kolikoly, amle tsindritsindry bokotsy ataon'izao fitondrana zao. De tena faly. Telefony moa ny havana rehetra zay tagny tokony ho nandeha fa tsy tafatoy, de niantso anay nisaotra. Fa naheno an'igny hoe io président fa ilatsa. Fa ela zany ny andrasan'ny Toliara an'igny fanambarana nataon'ny président igny satria tamin'ny décembre 2021 raha hanao anniversaire président Marc Ravalomanana de natokany natao tagny Toliara taminay tagny. Zay tsy nitanteraky moa fa somary nisy an'izay sakatsakana sy zay raha zay de tsy tanteraky le raha fa tena vatan'ny président mihitsy nijotso taminay Toliara tagny ho nanatanteraky an'izay fankalazana ny tsingeritany nateran'izay tamin'ny décembre 2021. Tam'izany zahay tao nijoro satria natahorane na fomba filazana hoe zahay tiako Madagasikara sy ny naman'izao agnisan'ny natahora taminay tagny tapreny 2018 fa hoe fa tsy azo resaha zao hoe fa tsy misy zao hoe tsy possible zao hoe fa niezaky zahay amy mahatiako Madagasikara anay nane hoe io nagnomehery anay koa président ny avy tagny tamin'ny décembre 2021 zay de io zao nitiako Madagasikara raha tsika mahita iabiaby tamin'ny congrès janvier vo tselatsela teo ho an'ny faritsy atsimo andrefana vakinay gny barazy ho fagnomezany vahoakin'ny Toliara hery ho fagnampiany vahoakin'ny Toliara any Marc Ravalomanana amizay ezaky ataony ho fagnavotana ny firenena zay ka te andro lehibe tena andro lehibe bevata aminay baka Toliara agny igny andro sabotsy 1er juillet nagnambaran'ny président Marc Ravalomanana fa hirotsaky ho fidina izy. Fandresako tao moa nisy latsadranomaso tao nahare an'igny fanambarana nataon'ny président Marc Ravalomanana. Ka nareo moa ohatranao zao Andriambato Dadasy nahazo tombony ianao satria tonga tatia Antananarivo niatrika nahita maso ny zahatra rehetra teo zany fa ho an'ny namana rehetra any Toliara any any district isan-karazany any manahoana ny atao hoe fiatrehana ary ny teny iny président Marc Ravalomanana hoe ilatsaka fa nitoyany am'izay fiatrehana ny satria mantsy zao tsika mbola ty alohan'ny fifidianana misy andraikitra sy zavatra be dibe manahoana i Toliary zao mantsy tamin'ny fifidianana tany aloha dia mandeha ny fitenenana hoe Toliara ataon'ny sasany fakana vato fotsiny rehefa tonga amin'ny fifidianana de samy miteniteny daholy samy lasa ohatra ny anjely daholy sisa fa
tamin'ny fotoana nitondrany ny président Marc Ravalomanina zay farana tsy fidiny tamin'ny 7 dia nazava hoe tsara ny fiainana voatra ny fiainana tany Toliara fa atao aorianan'izay de ny korosofahana dia zao tsika ibanjana no avy indray manahoana zay misaotra am'le fagnontania monsieur Rina zahay tokoa ny mba afaky ataon'izay moako satria le fiakarana taty samby nanao ze hoafana ty fa maro gn'agny ze te ho nagniry te ho nandeha fa tsy afaky ahoana ho izy le fagnontaniany tao ny fomba hiatrehagna an'izay zahay ao tena miteny eto fa vonina hiatriky hanao ze fomba rehetra hampandaniagna ny filoha Marc Ravalomanana am fomba manao akory azadinotsika fa araky nambaraky teo taloha tegny hoe fanresaha ny voizy natao fa tsy possible tsy hevitsy sasy ny fomba hiverenany Marc Ravalomanana zao fitonany mbo ahafahany mirotsaky fa antitsy manahatahaky an'izay fa lefa tagny président tamin'ny 2021 tagny président tamin'ny janvier teo lasa teo hitan'olo nagny physiquement ho io fa mbola matanjaky io fa mbola vonina de mivonina zao zahay mivonina hiverina satria tena mahatsiaro ary zao zahay any satria zahay moako Toliara de zany tena hoe tambany vohitsy fa manomboky mahatsapa zao gn'olo aminay agny ka io fifidianana tao tsy hoe fisafosana raha mandehandeha ho azy fa tena misy viliny misy takalony ho an'le isambatan'olo tsikiraikiraiky fa lefa soa avao ataotsika soa satria zay gny zava-nisy ny aignatsika natrehy soa avao nisy an'igny fandraisandreo an'io fitondrana io fa tena nahatsapany vahoaka malagasy amina izy ambany vohitsy agny lesona hoe kay tena zavatra sarobity tena zava-dehibe am fiaignany tsirairay le vahoaka ao anatin'ny firenena le fifidiana satria la nandeha fifidiana 2018 igny de vao nandeha tsy haiko efa bola 10 vola teo fa nanomboky nahita le olo hoe vandy fitaky kolikoly raha matahora tsindry bokotsy ze mahitahita sy ze manambola nanomboky eo zany le olo nahita hoe kay zany fitaka avao zany nataon'olo reto fa tsy misy fagnovà zao aleo avao tamin'ny président Marc Ravalomanana ze voapirofo tsy hoe fahitahagn'androany koa fa voapirofo fa na resaka sosialy zay fampianara sy fahasalamana ny lamy resaka sécurité io indrindra resaka sécurité ny lamy tsy nisy an'izany dahalo manafiky tanà mandeha 20 mandeha 30 mandeha 100 zany tsy nisy zany fa hala tsy madinidiniky egny am'ze rahany egny nisy zay tsy atao hoe tsy nisy fa tsy nisy zany dahalo fa mangalatsy zany fa am'izao nanomboka amin'ny 2009 teo nagnatoy le mpangalatsy koa zany gn'atahora vao mandalo de mangovotsy gny tanàna de tsy afa mihetsiky tsy afa miteny satria atahora fa andiany maro mandeha de nanomboka eo zany hitan'le vahoaky fa aleo avao verina fiainan'ny Ravalomanana fiteny aminay agny tamin'ny andro nitondrany filoha Marc Ravalomanana tsy ny mpagnarivo zahay fa tsy ny mosare de hiatrika ny fifidiana zahay fampandaniagna azy am'izao ny raha misy moako aminay agny voizina be zao fa manana candidat Toliara mba tokony ho anjarany Toliara koa ty 2023 ty ny hitondra an'le firenena zay zao gnaely aminay agny zay zao gny vononany gn'olo agny fa soa avao fa fanisy avao le raha teo fa maro gny mahatsapa hoe misy olo ane ze indraindra asandratsy fa tokony hitondra an'izao firenena zao koa am'izao 2023 fifidianana ho avy zao am'ty ndray mitoraky ty fa maro kosa le olo mahatsapa hoe ia moa le olo iano ha
ataoko eo moa eo hatram'izay fa folo tao mba ino moa zany gnady nataon'ity olo ty am'ty tanàna ny Toliara toy teto fa ohatrany tsy mahita gn'olo Toliara ao hoe mba ino gnady na de resaka am'izay mba sehatra nisy azy tagny ohatsy ohatrany tsy hita miharihary hoe zao gnady nataon'le olo ho ao fampandrosoana any Toliara fa fampandrosoana nentin'ny président Marc Ravalomanana efa hitanareo fa le fampandrosay fa le olo fa nahita fa tsy hoe piby alefana raha ne fa nahita ny fampandrosoana nandesin'ny filoha Marc Ravalomanana ary niatraika tany anaty vilany isambatan'olo kiraikiraiky le hoabolany volaniko teo hoe tsy ny mpagnarivo zahay fa tsy ny mosare kosa tamin'ny andro ny président Marc Ravalomanana na fotodrafitrasa zay na raha za magnome ohatsy anao fotodrafitrasa avao meserina fa resaka lalana misy lala baka Sakama baka Ankilifaly mandeha manday namboary io tamin'ny andro ny filoha Marc Ravalomanana ta fitondrana misy lala koa baka Andaboly baka amy Cité Poste mihazo ny kianja metrakira de misy lala baka amy gendarme Sanfily igny aveny jusqu'à amin'ny faritany namboary tamin'ny andro ny président Marc Ravalomanana vao nahazo ny fitondrana nareo fa mbo jusqu'à androany zao mbo tsisy raha azo andehana tsara tsisy lavadavaky tsisy fahasimbany fa vao nanomboky 2009 lala baka amy gendarme Sanfily mahazo any Jirama fa intelo namboary jusqu'à mivola zao intelo namboary de miteny moa ry dedako hoe manara-penitra fa mahatsapa gn'olo hoe Ravalomanana avao tena nanao asa manara-penitra fa tsy reo le mihirahira azy hoe marina foana ya eny ary mandeha ny fotoanantsika Andriamato Dadasy izay aflohan'ny Distim Toliara faharoa ty tena petrako aminao misy ty satria anao avy any Toliara nisy nandeha mantsy hoe fidianana matoto de voatonina mihitsy Toliara tany amin'ny congrès patra tany na inona zany hoe Toliara tandremo misy miketrika fidianana matoto lolo vokatra tsara zay filazana azy any akoatran'izay inona ny ataontsika hoe fantaminana resaka organisation zany ho an'ny Toliara zany hoe voakasiky izay daholo moa zany amin'ny zany hoe hiatrehana sy fanaraha-maso tsy ahafahan'ny ratsy zany anjaka am'izay hoe fifidianan'izay mialoha amin'ny sady famarananao dia mialoha ny andraisantsika ny député Jerry misaotra le fanontaniana tena zavanisy io satria la Toliara ville zao ohatsy raiky amby 70 gnisan'ny fokotaniny distrikany Toliara voalohany fa lefa niboaky ny raha volagny de 50 gny fokotany ny boaky ho an'ny Toliara voalohany de mipetraky le fagnontenia de igny nitatsika aby igny hoe fokotany aby ary io fokotany sivy io nisy moa gny fijoria satria zahay ao misy gny tiako Madagasikara misy gny KMMR de natao le fandraisana andraikitra namonjena ny senity ny raha nagnamarina hoe aia reo fokotany reo atoroanay fa lafa nasisy zay raha zay mangingina aloha izao ohatrany tsy de io fa tsy maintsy mbo hagnara-maso an'io zahay mbo hijery ny tena fipetran'io fa tena nisy io ohatsy raiky aminay Toliara de koa misy fokotany atao hoe Besasavy commune Mitsinjo Betanomena lefa tena nijere zany le liste le olo inscrit dans la liste de maro olo tsy mipetraka amy tanà io ao fa lafa tena natao koa zany le fagnaraha-maso nandehana tamin'ny senity sy namany de agny izao nanomboky mipiripirina agny fa zahay tsy miegny hatreto fa manomboky zao ndraiky zahay zao la voavy etoy fa nisy réunion fa nataonay tao de tsy maintsy hametraky olo kiraikiraiky isana rantsana seni zay misy agny Toliara isaky nisanisany manao an'io mba hafana mijoro tsara fa tsy hoe voavidim-bola na hoe mora miova hoe amina fa tena mijoro tsara amin'ny hoe zay hoe magnamarina fa
tena le fokotany misy marina ny ao fa tsy hoe fokotany amboamboary agny fa zay zany defa vonina zahay io vo avy agny zahay defa zay aloha gny actionnay voalohany hijery andreo hametrapetrak'olo hagnaramaso an'ireo fahamarinan'io mba tsisy an'le kin'io satria tanàna firenena raha manina toy fa tsy zay mitondra fanjakana avao gnanao gnataony teny farany ara mialohany andresantsika ny mpisetra manaraka ary andre Batoto Datasy filohan'ny Distim Toliara faharoa. Misaotra gny teniko farany de miteny mangataky miresaka amitsika vahoaky malagasy rehetra fa indrindrandrindra tsika ze Toliara faritany Toliara manontolo gny fifidiana tompoko tsy ahita fifidiana koa tsika kihondala koa tsika afatsy ty hagnavotatsika an'izao firenena zao ka mandeha le resaky foko hoe faritany sy namany okaretsika mba tsy hoazony zay kidokadoka ze tsy hahasoantsika tsy ahitatsika vokatsy fa ndaotsika hagnometagna any filoha mariky Ravalomanina ze mbo io mijoro mivonina fa hagnavotsy an'izao fahavoazan'ny firenena mahazo antsika zao ny politiky tsy anagnankava hoy fiteny zay politiky ty fitondrana firenena ty fa tsika pilongo avao tanagny ze fiarahatsika agny fiarahatsika fa firenena ty mila votana io fahita tsy hoe raha voamboamboary fa fahitatsika gny fitondrany filoha mariky Ravalomanina tsika tamin'ny andro nitondrany de andaotsika hifagnometagna ze nareo namany araka agny tsy magnino gny zahay tsy mitaonareo hoe ndao ivola am'tele sy namany fa mba resaho kosa gny fianakavia sy namany hoe eka atsika zao avao fe ny marina avao eny ary isoratsika andre Batoto Datasy zay filohan'ny Distim ao amin'ny Toliara faharoa zany ny vahiny teto nitondra ny faneokeviny maro samihafa atsika moa zany zao mbola ty alohan'ny fifidiana mbola fikarakarana isan-karazany fa dia ny atao hoe réaction à chaud tamin'iny fanambarana filatsahan'ny président Marc Ravalomanana iny no hoe mbola atrehatsika zany zao de soranao zany de omendalana renao ao ny lalanao akavy ao mito ihany ny fandaratsika amin'ity fotoana ity miditra indray zany ny solombavambahoaka jery Randremolaina zay voafity tamin'ny alalany Tiko Madagasikara atao amin'ny distriktan'ny Faradrano zany dia faly miaraban'ny député Jery Randremolaina tonga somatsara eto amin'ny miaramanonja eto amin'ny MBS sy ny Radio Mada miarabanao Andaoary. Ya faly miaraban'ny vahoaka malagasy rehetra ary faly ihany koa miaraban'ny reo atao hoe mpisehatra rehetrarehetra tamin'ny congrès iny Madagasikara Ray Manontolo ny didikondeneniny eto sy nareo any ampitan-dranomasina zay manatrika sy manjoy indray zao fandarana miara-manonja izao faly miarabantsika rehetrarehetra somary elaela ny tenako tsy teto noho ny fandaminana sy ny atao hoe andraikitra napetraka tamin'ny tena dia zao ndray tsika vao tafahoana eto amin'ny tian'io ty fa dia manatitra zay arahaba ho an'ny vahoaka malagasy zay ny tenako. Eny tonga dia hitratsehatra amin'ny votatantsika congrès national inko moa namarana zany ny congrès zay natao aona ny fandraisan'ny député Jery Randremolaina ny tamin'ny sabotsy sy ny hoe filatsako vidiny président Marc Ravalomanana. Ya raha iny vaovao iny de atao hoe fanambarana goavana tena nandrasan'ny vahoaka malagasy na ny teto atoerana na ny telepitran-dranomasina de tena inona nandrasan'ny vahoaka malagasy ary raha nahita tamin'ny saritsika namanarina dia maro ireo atao hoe olona zay tonga niatrika sy niandry zay fanambarana zay tao amin'ny Magro Tanjombato ary tiana ihany koa nefa manamarika eto fa reny olona atao reny niatrika an'izay congrès national zay de tena hoe reo olona rehetrarehetra atao hoe anatin'ny rafitra Tiko Madagasikara tsy mbola reny le tena hoe vahoaka tena eraky Madagasikara zay nangataka zay hoe firotsahan'ny président Ravalomanana zay sy tena hoe atao hoe tena niangavy raha zay ny azo ilazana anazy misy ihany ny teny ny lelam-palatiso zay no manahirana amin'ny teny an'izany fa tena hoe niangavy ary tena mangetaheta zay filatsahan'ny président Ravalomanana irotsaka ho fidina indray amin'ity taona ity. Zava-dehibe ary nanako ako raha zao tontolo zao iako teo
ny antony manko rindra rabena mananjara de tena koa de anisany nanaraka président tam'ireny congrès paritra reny ary nisy famitinana anyreny tam'izay asabotsy zay hoe tena nahitana an'ireo olona tena hoe mijaly sahirana ary mahantra ary izany no antony tena hoe maresy lahatra an'ireo vahoaka reo na ny teny an-dalana zany na tam'ireny toerana nanaovana congrès reny na teny amin'ny atao hoe tsena zay nitsidihan'ny président ihany koa na tamin'ny sehatra rehetrarehetra zay nahafahan'ireo olona nitafa taminazy de nangataka zay hoe mba ilatsahandray ny antony de atsotra be tadidin'ireo vahoaka malagasy tsy vaky volo ny atao hoe mitondran'ny président Ravalomanana Madagasikara ary raha tamin'ny hoe fotoana niongana président Ravalomanana ndray de betsaka ireo nanakihana nanaratsy satria matetika moa ny olona rehefa enjehana sy atao hoe aongana ohatran'ireny de anaovana amongonana zavatra raha zay na azo ilazana anazy ka tsika vahoaka malagasy tena atao hoe mora resy lahatra na mora andairan'zay tsao zay raha zay ny alo izanazana anazy zay indrindra ny tiako atongavana tampy atao hoe fandarany ity hoe aleo tsika maso mahita ohatran'ireny fa tsy andairana tsaotsony ny antony dia i président Marc Ravalomanana tsy mitovy am'ireo filoham-pirenena rehetrarehetra hatramin'izay na reo mbola hofidiana na reo efa hoe nitondra teto amin'ity firenena ity ny antony de tsotra be araky nylazainy namana Rina Rabe Mananjara teo dia i président Ravalomanana nanao déclaration voalohany hoe ho candidat ho filoham-pirenena amin'ity 2020 sy 2024 midika zany fa misy fahavononana ao anatiny ary efa nidéclareny tamin'iny ko ny programme anasa zay efa entina sahady hitondrana sy hampandrosoana amin'ny Madagasikara izay tena hoe mifandrindra ary mifanaraka amin'ny filan'ny vahoaka satria tsy mitovy tsara manamarika an'izay na manarindra be mananjara tsy mitovy ny olana na mifokotany amina commune iray ary izany hoe efa nidina ifotony président Ravalomanana ny enony ny filan'ny vahoaka ny enony tao hoe marary vahoaka ary ny enony zavatra tena hoe iaina amin'ny vahoaka zavatra iraisan'ny Madagasikara fotsiny de ny resaka tsy fandripalemana sy ny fampianarana fa ny resaka social ndray ohatrany hoe resaka fambolena sy fiompiana na ny resaka atao hoe sosialy mbahoaka afaka ohatran'izay de reny zany samy manana ny atao hoe marary azy zany le olona reny ka zay zavatra rehetrarehetra zay tena fanan'ny président natao mihitsy nidina ifotony mijery amin'ny marary an'ireo vahoaka reo marary an'ireo vahoaka reo zany no entiny anaovana programme anasa araky ny MAPLUS efa miprésenteny tamin'ny atao hoe tamin'ny akapobeny teny Tanjombato iny ny zavatra tiana ambara eto zany de zay hoe fahavononana hijery ny hoe marary ny vahoaka zay sy hijery ny filan'ny vahoaka zay no entina hampandrosoana Madagasikara raha tsy teny fotsiny keo ny resaka lalana resaka fahasalamana resaka reny sy ny zaza ny resaka sécurité zay tena mampimenimena ny olona mihitsy am'izao fotoana zao indrindraindrindra ny fijerevana an'ireo vahoaka tena nona de ny resaka sakafo zany de ny resaka famorona anasa ihany koa zay efa manavanana amin'ny président Ravalomanana Nataolo zany rehetrarehetra zany zany hoe tsika zany afaka manantena fa matoa président Ravalomanana nanao fanambarana voalohany fa ho candidat ho filoham-pirenena de fa ao amin'izay fahavononan'izay sy ny paikady rehetrarehetra entina hampandrosoana amin'ny Madagasikara amin'ny fotoana fohy zany hoe ireo programme anazy ireo misy kama mizara anankitelo zany misy zany aty am-panombohana misy eo atenatenany misy ihany koa reo lavitrezaka zany rehetrarehetra zany dia anisan'ny hoe mahavelom-bolo ary be de be reo mpisehatra sy reo olona serasera tamin'ny tena taorian'izay zavatra zay de tena hoe natsary tena hoe tena hay mbola isy olona navitra ihany sy afaka navitra ihany Madagasikara na de efa tena tao anatin'ny lavaka mangitsingitsika raha namana Rina Rabe Mananjara dia zay le fanantenan'izay zany nohatra nanaitra ny vahoaka malagasy rehetrarehetra tamin'ny asabotsy iny araka le nolazaina hoe fanambarana goavana ny antony de tena hoe efa nieritreritra ny vahoaka malagasy tsy ho avitra tsony ty firenena ity
ka zay no tiana ambaka to namanaky ny rampina manjara ary président Ravalomanana ihany koa de efa tena niteny sy nanambara pahibe masy mihitsy hoe ny andro rehetra sisa iainako izy a de tena anavotako amin'ny fireneko a sy mivahoaka rehetraketra ao aminy zavatra tsisy lom-pirenena nanao an'izay fa président Ravalomanana tiako manambara aminareo tsy mioeraoery iny rangaha iny président Ravalomanana tena hoe zay zavatra avoaka amin'ny vavany a de tanterahany ary tena moa miaraka amin'io a de tena sarotiny izy hoe aloha tsy mampanantena olona rehefa zavatra tsy ho vita fa rehefa zavatra vitanao sy hoe tena fantatrao fa tena mahasoa an'le olona de tenelo le izy a de manantanteraka ny ataonao sy izy avy eo de zany rehetraketra zany no anisan'ny na resy lahatra na ny tena ary hoe resy lahatra miaraka amin'ny président Ravalomanana satria efa fantatra hatry ny ela ny zavatra nataony sy nitondrany amin'ny Madagasikara fa io moa misy foana ny atao hoe ndratsika lalana nan'izay nazo lazana anazy zay tsy azontsika ekena tsony amin'ity fifidianana 2023 ty satria matoa président nrotsaka efa fantatra ihany koa ny fomba hiatrehana zany fifidianana zany a na ny amin'ny resaka bureau de vote na ny amin'ny resaka fokotany lazainao teo hoe misy mamorona fokotany atsy na ny resaka ihany koa ny resaka reny rahantsika mahafantatra reny karapanondro nangonina staty sy taroa reny a tsy azo ekena tsony reny zavatra reny fa matombo ty vonona irotsaka amin'ity hoe fifidianana 3 ty a de efa vonona ihany koa iady amin'izany alabato zany efa vonona iady amin'izany hoe tsy fahatombo manana sy ny rehetraketra zany a fa dia rahazo atao hoe famitinana ny resaka ataoko namana rina rampemana zay tena hoe miandro ny fotoam-pifidianana sisitsika sy ny fotoana zay ho avoaka ny gouvernemanta de efa pare ny atokotiko Madagasikara ka taoriana ny fanambarana izay nataony président Marc Ravalomanana hoe ilatsaka hofidiana président ny repoblika ho an'ny député Jerry Randriamolaina fanontaniana petraka any manaona ary zany zao ny toyany manahoana zany zao ny toyany fikarakarana maro samy hafa indrindra ny fanaraha-maso sy ny sisa sy ny sisa mbola ho avy moa zany ny fotoana isan-karazany fa manahoana ny fipetrak'izay raha ho any tiako Madagasikara sy ny mpanohana rehetrarehetra tsara no tsara be le fanontanianao rindra Mananjara atao hoe raha ny toyany zany a de efa atao hoe fa miandry le fotoana na ny rafitra rehetrarehetra ny atokotiko Madagasikara de efa miandry an'izay fotoana zay fotsiny sisany ny antony mantsy de tena hoe ny tiako Madagasikara de efa vonona melo ary tadidindrina Rampemanan-Jara fa ny atokotiko Madagasikara nanao an'izay redynamisation zay voalohany ary hiatrika fotoana fividianana antsika de nandeha tany amin'ny resaka redynamisation aloha antsika aloha namondrona an'ireo olona ary nametrapetraka ny rafitra sy ny rehetrarehetra fa stratégie zany moa tsy fiteny mialoha ohatr'izao a fa amin'ny fotoana zay atrehantsika ny élection zany fa fahavononana de efa tena vonona ataontsika hoe ny zato isan-jato tsy te hoe tena izay ataontsika any amin'ny ataoko hoe 5.70 isan-jato a efa vonona fa ny 5 isan-jato zany a miandry zay reo hoe atao hoe fanambarana ataon'ny gouvernemanta amin'ny hoe daty voalaza marina sy ireo fifidianana hoe iza daholo ny fifidianana ho aroso an'ity taona ity ny fotoana moa zany mandrosy any miandry zay le daty zay amin'ny fomba ofisialy ahoana ny fahitan'ny tiako Madagasikara ny resaka daty hatreto na ny resaka daty président Marc Ravalomanana iny zany moa fa vonona izy fa nilaza amin'ny fomba ofisialy fa ny daty sy ny raha ny resaka daty manko raha misy nambarany seny na nambarany gouvernemanta reny nisy fotoana nisy resaka an'izay hoe mbola tsy fotoana ahafahanjareo mamoaka an'le daty mpifidianana fa mety miandry amin'ny ora farany izy a zay izy a vao anambaran'ireo daty ireo fa raha ny fahalalako aloha de tokony raha ny lalam-panorenana ihany koa dia tsy maintsy misy fifidianana amin'ity taona 2023 ity araky ny efa atao hoe daty navoaka ny seny iny a dia tokony any amin'ny 9 novembre ny fifidianana premier tour de aorinan'izay ny deuxième tour raha izy fa fifidianana ny fantatry ny rehetra aloha fifidianana aloha zany de efa fantatry telo amby roapolo sy roa arivo ty eny ary ny namana maro samihafa no mbola resaka nio ihany zay ho avy eo fa raharotana ihany koa ny député Jerry Randriamolaina amin'ny resaka ao be tao amin'ny assemblée nationale atoa efa tazana ihany koa moa ny député membre be indrindra moa tondra fanazavana ihany koa fa ahoana ny fahitanao an'ireny anongana tsy anongana bureau permanent ho ahongana tsy fantatra intsony io tena marina tokotrany zany namana Rampemanan-Jara
Député Mamrabe indrindra moa atao hoe hiakatra manokana mihitsy anambara sy tantarany zavatra lisy marina sy zavatra ny atrehana atao amin'ny Assemblée nationale tamin'iny andro ny azoma iny zay makasika indrindra ny atao hoe fanonganana ny bureau permanent zay mety fatapatatra ny fitondram-panjakana fa tsy mitovy friena aminy ary dia mieritreritra izy fa hoe ho alainy daholo zay toerana amin'ny bureau permanent zay ary raha nahititsika tamin'ireny fanonganana ny resaka motion de censure hoe fitsipaham-pitokisana ny premier ministre reny dia tamin'ireny efa nisy 105 député 10 député nefa niaraka tamin'ny team sy ireo atao hoe tsy mitovy hevitry maro anisa tsony zany nanao zay fitsipaham-pitokisana zay ary zany retraretra zany no anisan'ny famaofao be namana Rina Rabena Mananjaka atao amin'ny anteny meram-pirenena anisan'ny zany tsy inona ny hoe tsy nanaovany ny resaka teti-bolam-panjakana nasilam-panitsiana zany na ny loi de finance rectificative eo ihany koa ny atao hoe tsy nisina fandroana zay ny atao hoe fionana na hoe fametraha-panontaniana sy mila valiny amin'ny gouvernement na question réponse dia mba tsy hatongavana any amin'ireny atao hoe fionan'ny gouvernement sy ny député solombavam-bahoaka reny zany dia nalefa ndray ty atao hoe ino moa zany fanesorana bureau permanent amin'ny apahany zay mbola mametra-panontaniana ihany koa mba afahana zany hoe tsy hatongavana amin'izay fionan'ny gouvernement sy ny député zay ka io anisan'ny zavatra tsy tomako ny sain'ireo solombavam-bahoaka namana hoe sanatriavina le solombavam-bahoaka no ampidina ao anatin'le izy ary akorotana mihitsy le androm-panjakana zay tena manana ny asiny satria ny anteny meram-pirenena de tena hoe lapan'ny démocratie de rehefa nroso tamin'izay zavatra zay maro ny zavatra famaofao tao zay hitantsika ny amin'ny ainao manjery teny amin'ny tambajotra-tserasera rehetrarehetra zay tsy za moa tsy afaka hiteny hoe tsy nahita pirofo fa be dehibe ny olona milaza mahita pirofo ny tianambara eto zany de vokatra reny atao hoe fitiavatena na resaka hoe tsy fijerena loatra le tena hoe fa fahorin'le vahoaka malagasy de lasa manaonao foana le solombavam-bahoaka noho zay zavatra ataon'ireo mpanantanteraka ireo zay de rehefa nroso tany amin'ireny atao hoe fanonganana le bureau permanent de tena fampiandry amin'ny valo sasany maraina ny fotoana anombohan'ny séance plénière irosona amin'izay zavatra zay vao miala kely ny député team de mitady iroso le zavatra vao tonga eo de ohatrany miandriandry indray famaofao be voaka miditra makatsy makaroa ohatra zany hatramin'ny fito sasany ariva tany angambany vao hoe andao amin'izay aroso satria fa tena tsy maintsy aroso fa tsy maintsy ho tapirina ihany koa ny clôture ny session ordinaire ny anteny meram-pirenena mialohany amin'ny 12 alina satria vao amin'ny anteny meram-pirenena ny gouvernement de tsy maintsy any amin'ny Sénat ihany koa anao an'izay clôture zay de nyroso tamin'izay zavatra zay de rehefa nandeha ny débat sy ny rehetrarehetra sanatriavana fa misy hatramin'nakay fampikasitanana mihitsy tao vokatra le tsy vazakana le démocratie ngamba raha zay ny azo ilazana anazy na de hoe diso nampanantenana be le olona tany amin'ny zavatra mety nataony de zay zavatra efa anisan'ny zavatra tiako amboary eto fa mbola tenenin'ny député Mamrabe moa ny atsipireny rehetrarehetra fa de tena tsy tanteraka ny fikasandro zareo ary nampisehoan'ireo député rehetrarehetra reo ary isorana an'izy ireo manokana fa efa tonga sain'ireo député zay atao hoe maro anisa satria mahafantatra fa diso fanantenana vokatry nataon'ity fitondrany ity zany de tany amin'ny vote secret nanehoan'izy ireo zay firaisakina izay fa tsy natratra le fetrisa zany zay fanonganana zay afa-tsy député anankiray zay atao hoe président na commission moa nasorona taminazy ngamba zay tsy de olana loatra aminazy le izy de zay zany no atao hoe amin'ny akapobeny mo arak'izay lasaiko zay hoe arapaina reo député solombavam-bahoaka namana zay nietretin'ireo namana sasany ahongana tsy tafahongana ary raha ny fahitako anazy ihany koa nefa dia maro ihany koa reo député namana rehetrarehetra zay efa natsapa tena ho iaty eo hoe efa tsy amin'izany ntsony satria efa diso lalana ary zareo ary maro amin'ireo solombavam-bahoaka no miteny sy nitaraina mihitsy hoe zay ny any amin'ny district misy anay nanao anaty fitondrany ity efa tsisy zava-bitany io moa zany anjaran'ny vahoaka mieritreritra
anjaran'ireo solombavambaoaka ihany ko mandinika hoe efa marika ny atao hoe fareseny zao fanjakany zao re zavatra miseho rehetrarehetra reny zany na tam'ireny congrès partra na le rehetrarehetra reny na tamin'ny zavatra niseho tao amin'ny anteny meram-pirenena io indrindra fa iny fahavitan'ny congrès national zay natao teny Tanjombato iny namanarina be mananjara efa makany amin'ny atao hoe fandreseny ny vahoaka malagasy ny toe-javatra ohatran'izay sy ny zavatra misy ohatr'izay fa de iandro ny fotoantsika araka ny lazaiko teo dia eo tsika mahita azy ozy ny tanora. Iny ary marapara ny député Jerry Randriambolaina inona ary ny teny hoentinao amaranantsika azy manona ny mpanaraka ny fandarana ary. Raha ny teny ambarako dia maneho fisaorana an'ireo vahoaka malagasy zay atao hoe nametraka afatikisana tamin'ny président Ravalomanana zay président national ny atokotiko Madagasikara ary efa mendrandra sahady zay atao hoe ho fanohanana na ho fanampiana amin'ny atao hoe fiaraha-mientana mihitsy amin'izay hoe mbola ady hoatrehantsika amin'ny dingana manaraka de misaotra ihany koa an'ireo atao hoe mpiara-mombonantoka rehetrarehetra ireo ekipa rehetrarehetra zay nanomana sy namolavola iny atao hoe fikarakarana sy fanomanana ny congrès national iny zay saorana an'ireo ekipa marobe indrindra ireo atoko politika marobe zay tonga name voninahitra n'iny fotoana iny de tena isorana nareo be dehibe ry namana rehetrarehetra eo ihany koa ireo mpitondra fivavahana eo ihany koa ireo atao hoe fiarahamonim-pirenena ireo olona rehetrarehetra ataoko hoe tsy ho avahako tsony angamba fa misy de misy tsy voatenina fa maro ianareo ny tonga nanatevin-dahana ary nanotrona iny congrès national zay nataon'ny atokotiko Madagasikara iny fa de makasitraka be dehibe ary mametraka zay fisaorana izay dia misaotra ihany koa an'ireo ekipa ny distim, ny comtim sy ny fokotim rehetrarehetra tamin'izay fiaraha-mientana zay indrindra ireo solom-bavambahoaka ihany koa zay tena hoe niara-nisy lahy tamin'ny biro politika sy président Ravalomanana dia atao hoe zava-dehibe ary hita hoe ny fiarahantsika rehetrarehetra no azahoantsika fandresena fa zay moa no atao hoe fandraisam-pitenenana nataoko eto fa dia makasitraka be dehibe na manarina be manazara dia mametraka sahady ny veloma mandrapitoafa amin'ny vahoaka malagasy rehetrarehetra dia izay nga manamarina be mananjara fa de misaotra anao ihany koa ny tenako. Eny ary isaorantsika ny député Jerry Randriambolaina solombavambahoaka ny Madagasikara zay voafita ao amin'ny distrika ny Avaradrano moa zany nitondra ny fanehokevitra teo ihany koa sy fanazavana maro samihafa. Ilaina ny fanazavana tahaka an'izay sy ny firesahana ny zavamisy manoloana ny zavamisy zany eto amin'ny firenena ho raisitsika indray ny mpisehatra manaraka ary izay miakatsehatra eto amin'ny miara-manonja izany zay araka ny fandaminana ao ambadika moa zany dia avy any Bekily tanora avy any Bekily no hiakatra indray zany eto amin'ny fandarantsika faly miarabanao zany mbola tanora tokoa ny fahitananao vatsika kely style allo mihitsy ianao no miteny hoe iza moa zany ianao ary inona no atao hoe tena votoatikevitra tena hoe ekaranao eto amin'ny miara-manonja avy any Bekily tonga aty ankoatran'le congrès partre ny team. Saotra indrindra tompoko izaho moa no fananteranao anarako district-ny Bekily teny mafimafy tonga eto zany zahay izay haneho ny hafaliana sy ny hafanampo amin'ny fisian'izao raharaha eto Madagasikara zao zany. Iny ary hiditra amin'ny votoatiny amin'izay sika tanora mandray andraikitra avy any Bekily nandray ny fanambarana miezinezana ataony ny président Marc Ravalomanana fa ilatsaka izy hofidiana ho candidat ny président ny république fandraisanareo an'izay. Mahakasika ny fandraisanay ny fanapahan-kevitra noraisiny Marc Ravalomanana izay rotsaka hofidiana dia anisany nametraka io fangatahana io koa zany izahay avy ao amin'ny district-ny Bekily ny mba hirotsahany Andriamatoa Marc Ravalomanana ho fidina amin'ity taona ity satria ny vahoaka ao Bekily zany dia miandry fatratra
ny fifidianana izay hatao amin'ity taona ity ary io fifidianana io no heveriny vahoaka ny bekily fa vahaolana entina hamahana nylay fasahiranana maro samihafa eo amin'ny tany sy ny firenena de ny fangatahanay zany dia efa nalefanay any amin'ny marikaravalomana ary mankasitraka azy koa zany zahay vahoaka bekily satria nekeny ankitsirano ny fangatahanay ka hirotsaka ho fidina izy amin'ity taona 3 ty zany ka miandry an'izay zany vahoaka ny bekily fa ny fotoana no andrasana fa ny zavatra rehetra zany defa vita homana daholy ya mazava zay manahoana ny tena hoe fiainan'ny bekily amin'ny akapobeny amintsika miteny zao ny fiainam-bahoaka ny tanora ny toekarena sy ny fotodrafitraza sy ny sisa tena le zava-misy marina ka iandradranareo zany ny président Marc Ravalomanana. Ho an'ny bekily manokana zany bekily dia hita ao ato anatiny Madagasikara zany de tsy miala amin'ny olana misy eto Madagasikara zany ny olana hita ao bekily fa misy ihany zany ny mampiavaka azy ankapobeny. Teboka telo zany no entiko anazavana ny zava-misy ankapobeny amin'ny fiainan'ny bekily manokana. Voalohany azo heverina fa tantsaha avokoa ny ankamaroan'ny olona ao bekily zany izay miaina amin'ny fambolena sy fiompiana ary ny antsasan'ny mponina ao koa zany mio tantsaha io de hita koa zany fa tanora de ireo tanora reo zany de tsy anasa no sady lasa vesatra ho an'ny ray aman-dreny sy ny fianakaviana zany ireo tanora tsy anasa ireo zany ka eo amin'izay fiainan'ankapobeny izay de hita zany fa sahirana ny vahoaka eo amin'izay tsy fandriam-pahalemana sahirana ny vahoaka eo amin'ny lafiny ara-tsosialy maro toy ny sakafo mijaly zany ny vahoaka ka mila fanavotana de ho an'ny tanora izay tsy anasa mitady asa koa zany ireo tanora ireo zany no hita vahaolana mba hahafahan'ny tanora mandray andraikitra eo amin'ny fanampiana sy fanatsarana ny firenena no ho avin'ny firenena satria dradradradraina zany fa ny tanora no ho avin'ny firenena nefa ny tanora izay lazaina fa ho avin'ny firenena de io koa zany no vesatra ho an'ny firenena indrindra moa fa eo anivon'ny fianakaviana de mahakasika ny fahavononana koa zany eo amin'ny fiainan'ankapobeny de resy lahatra zany ny vahoaka ny bekily fa hitondra fanovana amin'izao fanapahan-kevitra no raisy ny Marc Ravalomanana hirotraka izao zany fa io no vahaolana entina hamahana ny olana ao bekily. Eo amin'ny lafiny arakasa maro samihafa ao moa ny resaka fivezevezena eny antsena midangana zany ny vidinentana midangana ny vidinentana ka mila fa tsy ho zaka n'le vahoaka intsony zany eo antoerana amin'ny filana andavanandro amin'izay vidinentana toy ny sakafo sy ny sisa amin'izao fotoana izao zany. Ka zany moa zany efa olana verimberina foana sy iaina zany hoe zavatra tsy vaovao fa lay fiandrandrana ny fanavotana mihitsy hoe fialana ao anatin'ny fandrana tena tadiavina moa zany amin'ny zao fotoana zao dia ino moa zany président Marc Ravalomanana nalaza hoe hilatsaka ho président ny ofidina ho président ny république izy zany mazava iny fa ny fandraisana andraikitra amin'izay ary eo amin'ny hoe fanaraha-maso amin'ny mahatanora mihitsy satria aloha tsorina fa ny tanora misy mitady lalao an'le tanora zany indrindrandrindra moa vanim-potoana ny fifidianana tsy atao mahagaga zay fa hoe manahoana ny tena fandraisana andraikitra sy ny fahavononan'ny tanora satria tsika zany zao mbola ty alohan'ny fifidianana de mbola tsy mivoaka raha ny daty ofisialy ho anareo any bekily ho anareo any Toliara rehetrarehetra iny mba tsy ho tratra an'ilay hoe mety fandemetsaina mironany amin'ny zavatra tsy mety fanaraha-maso ny hoe fametrahana maizy azy ny tanora ao anatin'izay le hoe fiatrehana fifidianana zay reny zao nisy hoe fisoratana anarana ny anatin'le fifidianana sinsisa ahoana ny momba an'izay. Ya mahakasika an'izay zany indrindra fa ny tanora no tena voatsindry eto ato anatin'le resaka ho an'ny tanora manokana de vonona ary maneho an'izay fahavonona an'izay ny tenako zay eo amin'le fanaraha-maso eto amin'le fanaraha-maso zany mahakasika an'le fifidianana ny tanora zany dia
vonona anatin'izay fanarahamaso zay mba hahafahany manaramaso tanteraka ho an'ilay fidianana dia nanisany mahafantatra ny lalàna izay mifehan'izay fidianana zay ka ny soratra anarana ao anatin'ny lisy-pifidianana mba hahafahany manaramaso sy mametraka ny fitarainana maro samihafa eo amin'nisy fahombiazana amin'izay fifidianana zay zany de ao anatin'izay koa zany de fanarahamaso manaraka an'izay koa de vonona ny tanora ary mametraka zavatra hitandroana n'izay fahombiazana izay zany mba hiteraka fandresena ho an'ny tanora zany ny fifidianana fa satria ny tanora zany no ny taninay bebe kokoa mba hahalala hoe ny fifidianana no ahafahana manova ny zavatra rehetra ao anatin'ny firenena zany ka ny tanora dia efa ao anatin'ny lisy-pifidianana avokoa na de misy aza ny lesoka maro samihafa dia tsy mitrahatra ny tanora manamarina ny anarany ao anatin'ny io lisy-pifidianana io tamin'ny faray teo zao zahay de fagnisany nandalo tao amin'ny seny nanamarina an'izany de fa any amin'ny fokotany zany ny lisy-pifidianana de efa miezaka zany ny tanora manantona ny se fokotany mba hanamarina any io anarana io ao anatin'ny lisy-pifidianana zany ny atao hoe fandaminana amin'le isa-pokotany mihitsy isa-pokotany zany satria mandeha ny fotoana zany mandeha ny fotoana manahoana ny dieny zao zany lay fandaminana asa aminareo fa manangana fikambanana sy ny sisa mifandraisana anjara ny tanora amin'le fanaraha-maso ny kipitsopitsony mialohan'ny fifidianana mandritra ny fifidianana ao arinany fifidianana dieny zao ya ny fanaraha-maso mahakasika am'izay moa any amin'ny fokotany dia efa misy ny rafitra sy sampana maro samihafa zany napetraka mba entina hanaraha-maso any io lisy ny fifidianana io zany any amin'ny tanora any amin'ny fokotany azafady tsy voatery hoe tenenina eto ny stratégie fa le hoe fandaminana fotsiny de fa nametraka zany zay mba misy solotena zany mba manaramaso akaiky any io zava-misy satria indraindray moa misy ny fokotany izay mbola tsy tokony hanana ny bureau de vote nefa fa apetraka n'le tompona andraiky zany agnatin'izay ao mba hahafaha mampitatra bebe kokoa ny zavatra zay tiany hahatongavana ao anatin'izay zany de fa napetraka koa zany io satria izahay rehefa naboaka zany le lista de ny tanoranay koa zany de fa napetraka hoe ireto olona ato anatin'ny lisy-pifidianana reto ve tena ponina ato an-toerana satria ny tena olona eo amin'ny toerana mihitsy zany no ny ezahinay zany hanaramaso an'ilay fomba fiasa ao anatin'izay lisy-pifidianana zay zany de ireo tanora reo zany no napetrakanay mba hanaramaso hoe tena olona monina eto tokoa ve ity olona voasoratra ato anatin'ny lisy-pifidianana ty zany ka momba zay ihany maro ny toerana sarodalana sy mitokamonina zany dia tamin'ny fifidianana amin'ny fandia moa zany de eny foana hoe am'ireny toerana sarodalany reny no anarareo tany sasany anaovana ny endrika tsy fahamarinana isan-karazany bekily sy ny manodidina misy fokotany tena mifanalavitra ny amin'ny 20 kilometatra mihoatra an'izany raha ny sasany aona momba an'ireny hoe tena ivoahany tsara ny fahamarinana mahakasika an'ireny zany dia misy koa ny paikady napetrakinay tanora zany mba hialana amin'le fahasarotan'le toerana fahalaviran'le toerana zany lavitra zany de napetrakinay zany mametraka zay moyen zay zany zahay de misy zany olona afaka apetraka misy ny avy aty amin'ny district de misy ny ao amin'ny tena lokaly zany tena tompo-toerana de ireno mampifandray zany de mametraka anteny zany zahay mba hahafahanay mifamagnara-maso sy mahalala bebe kokoa ny zavatra mitranga eo amin'le toerana no le fahalavirana zany de ireo zany ny paikady napetrakinay de ao anatin'izay zany de afaka mifandray ny tanora izay napetraka hiserasera ao anatin'izay fanaraha-maso ny lisy-pifidianana zay noho nyle fahalaviran'le toerana ya zany moa anatin'ny fiatrehana ny fifidianana daholo maro hoe mbola tsy mivoaka ny date officialy fa ho hitantsika eo ihany ny zay ho avoakany eo avoakan'ny mpitondra fa eto amparaparanana raha inona no afatra tianao zany amin'ny zanaky bekily ianao zanaky tany toliaranao amin'ny zao raharaham-pirenena zao sy ny hoe président Marc Ravalomanana no voalohany nilaza zany fa ho candidat président république hafatra zany dia apetrako voalohany makasitraka ny président Marc Ravalomanana izay nanambara ampahibe maso fa anisany hirotraka ho candidat amin'ity fifidianana 2024 ity zany de faharoa manaraka an'izay
dia faly koa zany zahay agny amin'ny faritra androy satria efa mipetraka sahady fa hitsidika anay any androy zany maraka ravalomanana taoriany fanambarana zay natao tamin'ny asabotsy teo de hanao congrès paritra any amin'ny faritra androy de zay hatao ao ambovombe androy zany ka eto zany de miantso antsika rehetra izay ponina rehetra ao androy indrindra moa fa isika tanora ao koa ny vehivavy de magnentagna antsika rehetra zany fa hisy ny congrès paritra izay hatao amin'ny le 17 juillet ho avy zao zany ka manentana antsika rehetra mba ho tonga hanotrona sy hanatrika ny congrès paritra izay hatongavany président Marc Ravalomanana amin'le 17 io zany ao ambovombe androy. Eny ary i soratsika izy moa le anaranao fanantera fanantera soratsika fanantera zare somary lavalava moa ny anany any fa zay mifetsona azy soratsika fanantera izay tanora avy any Bekily tonga teto amin'ny miaramonja teto amin'ny MBS radio Madany tonga zay mba fanasavana sy ny etaeta sy ny etaeta moa zany mivaly le tena goavana be ny etaeta mifilatsahany président Marc Ravalomanana fa de nilatsaky ny président Ravalomanana zany fa nitondra ihany koa ny zava-misy tany an-toerana ny fiatrehana ny fifidianana izany ny fandamina maro samihafa ny eo ny mahatanora azy tena zava-dehibe zay dia isoratsika izy isorina anao ary dia mendalana ao ny lalana ao am'kavy ao toy ihany ny fandaratsika eto amin'ny miaramonja MBS sy ny radio Mada iakatsehatra indray satria maromaro ny faneho-kevitra taoriana ny asabotsy iny ny solombavy-moaka ny Madagasikara voafita amin'ny alala ny Tiko Madagasikara tao amin'ny distrika ny Atsimondrano ny député Alain Ratsimbazafy izy moa zany rehefa latsinainy ohatrao tahaka ny député Jerry dia manana fandraisana anjara eto amin'ny miaramonja eto amin'ny MBS radio Mada faly miarabanao député Alain Ratsimbazafy natratra ny anio aloha ary afaka niatrika ihany koa ny teny Tanjombato tamin'le fotoana nafinaritra be tamin'ny sabotsy iny miarabanao ndawary miarabanao namanarina ary mananitra ihany koa ny araba ho an'ny vahoaka malagasy rehetra manerana nosy ary ihany koa isika azy manaraka ny fandaharana avy any ampitan-dranomasina amin'ity maraina ny alatsinainy ity elaela tokoa zay namanarina no tsy mifakahitantsika fa samy sahirana amin'ny adidy amanandraikitra teo ihany koa ny fitetezam-paritra zay niarahana tamin'ny filoha Marc Ravalomanana dia etona moa zany no anehoanan'izay fakasitrahana sy fakatelema antsika rehetra zay ary ny fiarabanana indrindra amin'ity maraina ity anjoy hatramin'ny farany ny fandarana miara-manonja toy ny rehetra teo ihany ny fotoan-dehibe le tamin'ny sabotsy nilazany ny président Marc Ravalomanana hoe ilatsaka ho fidiana président ny république izy rehefa nahita ny zava-misy nahita ny fahantrany ny malagasy ary ny eny ny feon'ny fieritreretany ny eny ny feon'Andriamanitra ihany koa de ilatsaka izy zany izy no voalohany zany amin'ny filazana zay hoe candidature izay milaza official izy tenany no ny tena hoe ilatsaka aona ny fahitan'ny député Alain Ratsimbazafy an'izay hoe famaliny ny etaetany maro izy za tsy teny hoe ny etaetany tim fa hoe ny etaetany maro ny amin'ny hoe ilatsahany hofidiana indray sy ny fahitanao an'ireny olona manaly teny Tanjombato tamin'ny sabotsy ireny etona aloha dia hitondrana ny teny fankasitrahana ho an'ny filoha Marc Ravalomanana zay atao hoe efa ela ny nangatahany vahoaka an'izay fanapahan-keviny zay fa tamin'ny asabotsy iny dia nanao ny fanambarana amin'ny fomba ofisialy ary atao hoe fanambarana mezinezina zay nandrasan'ny vahoaka rehetra tsy ny eto an-tanindrazana ihany fa manerana an'izao tontolo zao raha ny loharanom-baovao rehtsika tao anatin'izay indroandro zay fa nanakoako eran-tany izay fanambarana nataon'ny filoha Marc Ravalomanana amin'ny fahavononana ny rotsaka hofidiana amin'ny fifidianana filoham-pirenena ho avy zao ka zava-dehibe reny namanarina ary izay nitondrako ny fisaorana sy fankasitrahana aloha ho an'ny filoha Marc Ravalomanana faharoa manarakaraka an'izay dia hita sy tsapa na tamin'iny asabotsy iny na ny andro taoriana iny atao hoe andro vitsy zay ny fahitana ny endriky ny vahoaka malagasy na mifampitafa sy mifampiresaka aminao zay endrika mirana ao anatin'ny hoe felim-panantenana ny vahoaka malagasy zany hoe mbola eo zay fahavonona ny filoha Marc Ravalomanana zay ny hanarina an'ity firenena ity
fantatsika fa anisan'ny filoam-pirenena na vita na mpandroso ny firenena tao anatin'ny taona vitsy zany filomarikaravalmanana zany ary tsy misy zay tsy mahatsiaro an'zany ny vahoaka indrindraindrindra moa izay atao hoe efa fenotona na hoe efa nanaraka ndraraha-pirenena nanomboka tamin'ny taona rosoroa arivo tany izany fijoroany ny filoa marikaravalmanana zany ary ny fanatanterahany ny asa fampandrosona ny firenena zay maro no natsapa eny fa na ny mpiara-miasa aminy azy nahatsapa ny hoe tena miazakasaka ny fomba fiasan'ny filoa marikaravalmanana ary makany amin'ny fanatanterahana ireo filan'ny vahoaka ny zavatra atao hitatsika fa nitondra fiovana ary fiakarany eo amin'ny lafiny ary ekônomika madagasikara ny vanimpotoana zay nitantanany zany filoa marikaravalmanana zany ary tsy mbola nisy teto filoam-pirenena ka navita ny taux de croissance économique nahatratratra any amin'ny 7.9 isanjato zany na manarina raha tsy ny filoa marikaravalmanana ahitana n'lay endriky ny fahombiazam-pitantanany zany ary ny vahoaka malagasy de hitatsika talohany reny taona 7 reny no efa hitany atao hoe fisonotry ny farim-piainany vahoaka malagasy indrindraindrindra ny tatsa nitodiana manokana tamin'izany fotoana zany ka raha naheno an'reny tamin'ny asabotsy reny ny vahoaka malagasy na manarina dia amafisiny zay le hoe nisy tsiry-panantenana tany anatin'ny vahoaka ary indrindraindrindra moa zany ny nitondrany fanazavana foy makasika ny vinam-piaramonina zay tiano tanterahana tantanana n'zany firenena zany dia napedrany tsara fa lara-pamehana ny fanomezana sakafony malagasy aloha satria io sakafo rehefa ampy sakafo ny vahoaka dia mazava ho azy afaky ny hamokatra izy afaky ny asa izy zany hoe rehefa mitodika makany am'zay fitondram-panjakana satria io nge ny tena olany eto amitsika am'zao fotoan'zao na manarina na ny sakafo hoanina raha tsy zarizary ary tsy ampy fantatsika fa na de tokony sakafo intelo isan'andro ara ny olo anakiray tsy zany tsony ny eto amitsika fa zara raha mihinana indray mandeha raha ny sasany raha mafana ary indraindray no eto matory rehefa amin'ny alina ho an'ny fiarahamonina ka reny rehetrarehetra reny no ahitatsika zany hoe tena vaolana ho an'ny vahoaka malagasy ny fijoroan'ny filoa marikaravalmanana hamahany reny olana ara-tsosialy sy ara-ekônomika reny napetrany ihany ko tao anatin'zay fanambarana nataon'zay ny hoe anisan'ny nojerevantsika izy ny makasika niny lafiny fahasalamana sy ny fanabiazana indrindra zay tena ahatsapana am'zao fotoan'zao ny fahampitehany zany sehatra zany ary indrindraindrindra ny ao anatin'ny fitsarana zay efa miteraka ny tsy fahatokisany vahoaka intsony ny fitsarana atao amitsika ny zava-misy am'zao fotoan'zao satria manjaka loatra ny kolikoly ary tsy hitany vahoaka malagasy tsony ny hoe aiza marina ny tena fahamarinana nohony zay fitosahany atsona hoe kolikoly eny am'reny rafim-panjakana isatsokajiny reny ary ity moa zany zavatra anakiray ihany koa zay atao hoe nanamarika ny fitantana ny filoa marikaravalmanana ny firenena tamin'izany fotoana zany de le hoe fanamboarana ny lalana hitanao na manarina fa nampiseho fitaovana fanamboaran-dalana maromaro tsika teny amin'ny magro tanjombato tamin'ny asabotsy lasa teo anehoanany vahoaka malagasy zany ny mbola fahavononany filoa marikaravalmanana miaraka amin'ny atokotiky madagasikara amin'ny fanarenana ny lalana eto madagasikara zay fantatsika fa ny 7 isanjato ny lalana manerana ny nosy de potika tanteraka am'zao fotoan'zao reny endrika ireny zany dia hitarafatsika an'zay le hoe tena hanarina firenentsika ary ametraka firenena tena hoe firenena mandroso ary firenena vanina no tiany ny filoa marikaravalmanana apetraka mba ahafahan'ny firenetsika zany mba ho sangany ray farafaratsiny aty afrika ary ny tanjona moa dia mba ho hitataratra eo am'zao tontolo zao fa mandroso zany firenena malagasy zany ao anatin'ny firaisakina sy ny fifamezantanana ary ao anatin'ny tena hoe miasa mafy ary miasa tsara zay moa ny tena tarigetra napetraky ny filoa marikaravalmanana ary eto ihany ko dia tsy adinona manarina fa mbola anisan'ny ao anatin'ny atsotsika hoe sary famantarana ny antokotiky madagasikara ny hoe amboarina ny lalana eto madagasikara izay ihany ko ny entin'ny filoa marikaravalmanana anehoanatsika an'reny fitaovana fanamboaran-dalana reny ho hita maso
an'ireo vahoaka malagasy nanerana nosy zay nanotrina ny fotoan-dehibe iny fa ao anatin'ny fahavonona tanteraka ny filomarika ara-valomanana ny anarina n'ity firenena ity. Ka ao anatin'izay fahavonona zay moa zany tena hita aloha zany ny teny Tanjombato hoe ao zay satria na misy fitaovana be naseho teo dika sahatra goavana zay fefa natsipony ihany koa ny mombany hoe MAP plus Madagasikara action plan plus aona ny fahitany député Alain Ratsimbazava an'izay fa na de hoe mba hoe ny ambanivango fotsiny aloha nefa nalefa teo zava-dehibe ny fanambarana an'iny namana dika iny zay filazana melony hoe ny Madagasikara perinasa ao anatin'ny atsotsika moa zany hoe ao anatin'ny congrès nationaly dia anisan'ny ampahafantarina ny vahoaka sy indrindra ho an'ny mpanaradian'ny atoko ny atsony hoe vinam-piaramonina an'ny atoko ka ny ampy moa izy iny zany am'le hoe vina mpampandrosoana zay entin'ny filomarika ara-valomanana ampahafantarina ny vahoaka malagasy ohatran'izao ny endrika zany vina mpampandrosoana nyity firenena ity zany zay le atsotsika hoe Madagasikara action plan plus misy ny atsotsika hoe reo teknisianina marobe eto toerana sy any ivelany mandrafitra an'ireny ny ainga indrindrindrindra amin'ny hoe fahitana ny zava-nisy teny fotony ambara tamintsika tamin'iny asabotsy iny fa faritra raiky am'roapolo tany hoany nefa nahavitana ny fitsidiana niaraka tamin'ny filomarika ara-valomanana ary nanangonana reo atotakevitra rehetra mahakasika ny filan'ny vahoaka ifotony mba tsy voana am'izay filana zay no amaritana lara-pamena ao anatin' zany MAP plus zany ka efa nentin'ny filomarika ara-valomanana natsidika tamintsika iny tamin'ny asabotsy lasa teo na manarina zay nametrametrahana an'izay hoe lara-pamena zany raha te hampandroso amin'ny Madagasikara sika atenaina vokatra ireny no hoe na isika eto toerana isika malagasy na ihany koa ireo mpamatsy vola ivelany sy ireo firenena rehetra zay fanolobodinirena amitsika dedeny zao de efa manana fomba fijery lavitra amin'ny fampandrosoana ny firenena ka eo zany na amin'ny alafin'ny famatsim-bolo zany efa nivelany na ihany koa amin'ny efa tonga de fanomanana ny malagasy sahady ao anatin'ny fiatrehana any hoe isika de mila miasa am'reto sehatra reto ahafahatsika mama angana ny olana ara-teokarena indrindrindra eto amin'ny firenetsika anahoana ny mety tsy hoe mety moa zany fa fandraisan'ny olona n'izay le tonga de hoe MAP plus zay raha nyfahitany député Alain Ratsimbazava avy nareo aloha zany teo atoerana fa ny ako ny tany rehetrarehetra tany hoe tena lasy ty maro ny olona ny fampiresaka tamin'ny tena tamin'iny asabotsy iny mandraky ny androany zay hoe fotoana nidirana teto amin'ity plateau ty na manarina ary anisan'ny fampizara daholo ny olona hoe tena hanao zavatra nareo tiako Madagasikara ary tena mijery marina an'zany hoe fampandrosoana ny firenena zany tsy fampanofisana io fa tena tsy misy fampanofisana io ny anamafisako an'izay de zao hoe maro ny zavatra nambarany filora valomanana amin'ny hoe vina lavitra ohatran'ireny fa niezaka izy namita azy ary efa mipory fony zany nandritra ny vanim-potoana ny tantanana ny firenena ka tsy fampanofisany ity na ataontsika hoe fampanantenana pokaty sanatriany vava fa tena fitodiana makany amin'ny famahana ny olona ny firenena tsika zay latsaka ao anatin'ny fahatrana tanteraka am'izao fotoan'izao ka eo ihany koa zany no anetanana ny vahoaka malagasy ao anatin'izay fahavononana hanarina firenena zay satria mila amboarina mihitsy manko ny toetsaina namanarina mba tsy ho zatra nyty hoe toloram-potsonytsy isika zay fantatsika am'izao fotoan'izao ny fomba fanao n'ity fitondranyity hoe sarotsaromana am'ty fanomezana vary sy ny sisy ty le vahoaka malagasy de tsy any anaty toetsaina ntsony zany hoe hiasa sy amokatra zany mba ahafahana zany anana an'izay atsotsika hoe ambombava fa de hoe ny an'io de ny an'io ihany zay ilay ataontsika hoe politika tiany fanjakana ankehitriny apetraka sy abana ao anatin'ny toetsainy malagasy zay tsy aikehtsika zay fa ny atsika de ny mametraka any hoe ahoana ny ahafahan'ny malagasy hamokatra ary anana ambombava ary tonga amin'ilay fitenenana hoe hanondrana ary tsika fa tsy hijanona teotoerana
ny vokatra zay vokarina ka zay le teknika na zay le pakady entin'ny filomarika rahavalomana anehoana ny reny fitaovana samy hafa tamin'ny asabotsy reny tsika rehefa tenanao de tenanao tsika ary ao anatin'ny fantaterahana asa zay goavana singeza ary ko mahavaly an'ireo filaniny vahoaka malagasy tsisy an'zany hoe asa atao vonjy maiky zany fa tonga de vavany ao anatin'zay asa atao zay dia sady aitsika mantsy le hoe manao asa ao anatin'ny fotoana foy kanefa azahoana vokatra tsara ary zay nitadiavin'ny malagasy am'izao faharoa manarakaraka an'izay de hoe mba tsy hijanona fotsiny amin'ilay sehampamokarana kely isika zay koa mantsy ny olana amintsika malagasy ange rehefa manao zavatra de io hoe mba mamboly kely mba mivarotra kely tsy tokony izay tsony ny toetsaina entina raha hanavitra firenena zany tsika fa tokony ijery amin'ny lafin'ny zavatra lehibe nangeza kokoa noho ny zavatra misy am'izao fotoana zao zany hoe efa endrika anankiray anehoana ny fametrahana ny resaka fampiasana fitaovam-pamokarana lehibe ireny naseho tamin'ny asabotsy reny na amin'ny lafin'ny fanamboarana asa anankiray toy ny lalana sy ny sisa de ampiasaina an'ireo milina ngeza sy matanjaka ahafahana mamita asa maro reny zany de endrika hitaritana ny sain'ny vahoaka malagasy am'izay hitodika any amin'ny hoe ity Madagasikara ty de mila havotatsika ao anatin'ny fotoana foy amina sehatra asa maro samihafa eny ary mitoy ihany ny fotoanatsika fa mandeha any moa zany afaka minitra vitsy eo de hiditra eo ny namana faniry Razafy Manatany tondra famakavakana sy andray ihany koa ny député Mamy Rabenindrina zay député any voafita amin'ny alalany tiko Madagasikara tao amin'ny distrika ny Ambohidratrimo sady questeur fahatelo tao amin'ny ao amin'ny teny mera-pirenena ry misanany secrétaire général ihany koa manandraikitra am'izany izy atao amin'ny assemblée tao moa nisy zavatra kotrokotroka be ihany koa tamin'ny faraparan'ny herinandro tao ahongana tsy ahongana tsy fantatra tsony zay fandehany tao ho an'ny mpitazana tety ivelany endriky ny démocratie ve zany sa endriky ny tsy fatatesana démocratie ho an'ny sasany sy ny sisa de atao hoe misy séance spéciale mihitsy entin'ny député Mamy Rabenindrina anazava an'izay satria izy voakasika tao satria anisan'ny bureau permanent izy fa marana aloha ny fiarahana amin'ny député Alain Ratsimbazafy eto am-pamaranana raha inona ny teny tianao ho amafisana am'izao fiainam-pirenena efa miroso hoe izao zany ya oza raiky roa angamba ny amaranako azy na manarina raha hitodika kely fotsiny mahakasika ny teny amin'ny anteny mera-pirenena satria fantatsika fa nisy tokoa zay fikasana amin'ny hoe fanonganana ny bramaritry eo nivon'ny anteny mera-pirenena ny zavatra hita sy tsapa teny toerana de fa maro ireo solombavam-bahoaka zay atao hoe mpiaradian'ny fitondrana teo aloha ny efa miatonga saina mahita sy mandalina alohan'ny andraisana fanapa-kevitra tsapatsika zany ny satria vokatr'ireny latsabato miafina zay natao reny dia tsy vanim-potoana ny atao hoe fakalana na fambolena korotany eo anivona androm-panjakana tsony zao ary azo lazaina fa ao anatin'ny volana vitsivitsy ange sisa de hifarany zany mandany solombavam-bahoaka zany fa ny ninina haseho eo anivon'ny anteny mera-pirenena de ilay tsy fahatatesana ny lafin'ny démocratie ka ezahana ho ailika reo olona manana andraikitra ka tsy manohana an'izao fitondrana zao satria reo olona voakasika rehetra an'io raharaha fanonganan'io dia olona mijoro amin'ny fotokeviny ary tsy manohana an'izao fitondrana zao zay zany no hitantaratra ka am'izao fotoan'izao zany dia nareo everina fa solombavam-bahoaka zay mpiaradian'ny fitondrana raha teo aloha de fa nandray ny position any ary nahita fa hoe tsy fotoana ntsony zao fa aloha metrahana fitonina eo nivony zany anteny mera-pirenena zany ka anehoana ny fisaorana sy fakasitrahana azy ireo zany ny aradi tamin'ny solombavam-bahoaka tiako Madagasikara ary nametraka amin'ny toerany ray ireo solombavam-bahoaka zay nitana ny toerany hoe tao anivon'ny bromaritra faharoa dia mitodika kely mahakasika ny hoe ny fiatrehantsika ny congrès national zay ntanterahana tamin'ny asabotsy lasa teo hitondra ny teny fisaorana sy fakasitrahana ho an'ny mpizaika rehetra manerana nosy ary ihany ko
ankasitrahana ireo antoko politika marobe zay nanotryna sy nanome voninahitra iny lanonandehibe iny a zay nanamarika indrindrindra ny tantarany atokotiky Madagasikara ary endrika anankiray na ny ahotsika ny tanjaky ny antoko reny namanarina satria fantatsika tsara fa amanalina ny olona teo ary atao hoe manodidina any 20,000 tany hoany na 2 tany hoany a ny olona zany mihoatra ny tonga teny toerana dia ankasitrahana indrindrindra am'zany a ireo zay nitotona fotsy na andro namasaka rehetra indrindrindrindra ny filo Marc Ravalomanana izay ray aman-dreny ny tarika iny lanonana iny ary atao hoe nanome ny valim-panontaniana zay namperitreritra ny maro ary atao hoe nanamaivana ireo aya rehetra tany an-tsain'ny maro a ny fanambarany a fa izy no kandida tokana atolotry ny atokotiky Madagasikara amin'ny fifidianana filoham-pirenena amin'ity taona 2024 ty ka niraritsika dia mba isiny zany fifidianana zany ary ao anatin'ny filaminana tanteraka mba ahafahatsika miroso am'zay makany am'zany hoe fampantrona ny firenena zany. Eny ary isaorantsika ny député Alain Ratsimbazafy nitondra zay fanazavana izay zava-dehibe zay samy nandray zay noraisiny sika menakavy dia ny fandarantsika moa zany mbola mitohy atrany afaka minitra vitsy dia iakatreto namana fanira zafy manatany ray anoy any fandarana sady iaraka ihany koa amin'ny solombavambahoaka Mamrabe Indrina zay voapito amin'ny district Anambohidratrimo moa isika questeur fahatelo ihany koa tao amin'ny atemera pirenena mamelalana ary député Alain Ratsimbazafy. Ya dia mametraka ny veloma finaritra ho antsika rehetra dia kompatanana manokana ho an'ireo mpikatroka atiky Madagasikara rehetra sy ny vahoaka Antananarivo Atsimondrano. Eny ary akoatran'izay ihany koa moa mety misy ny tenareo fa ahoana ny tsy resanareo mibe mpizaha tsy adino tsy adinoana mihitsy fa dia mirary fahombiazana sy mirary soa zany ho an'ny mpanala BPC mpanala BEPS rehetra zay manomboka an'io moa zany zay fanadinana izay zava-dehibe satria kiondalana ihany koa amin'ireny mpiatrika fanadinana ireny fanadinam-panjakana faharoa zany izy io tao aorian'ny CP ka dia nefa tokony tenenina tany amboloany ara dia tsy adinoana mihitsy akory fa dia mirary soa ho an'ny mpanala BEPS rehetrarehetra eo mpanala fanadina eo mpikarakara ny ray aman-dreny ny sekoly manana kandida sy ny sisa amin'izany fanadinana izany dia vao nanomboka moa izy io anio dia mirarina ny mba andehanany antsakany sy andavany. Miaraba namana faniry Razafy Manantany tonga eto amin'ny miara-manonja MBS Radio Mada ndao ary zatsisy. Sady miaraba ny rina no miaraba ny ekipa rehetra eto amin'ny MBS donakely aloha rina. Voakalokalo ny rina tsara le hira tamin'ny sabotsy teo nandritry ny congrès national satria rina tamin'ny fitaopovavahana rina no miandraikitra rehefa sehatra ohatran'ireny zany dia tsy maintsy eo foana namantsika rina arabe mananjara ny tendry ireo hira zay efa nalahatra ireo fandaram-potoana nanaovana ny fitaopovavahana sika moa efa zatra an'izay manomboka ny fitaopovavahana foana rina makasitraka ny rina nanokatra ny fandarana dia misaotra n'ireo avy Antoliary izay anoraisiny rina teto na i Dadasy na iny tanora iray izay tena mahafinaritra avany Bekily na reny isam-baovao maro dia isaorana ihany koa ny député Géry sy ny tompontrano tompon'ny tanàna teny Tanjombato district Atsimondrano député Alain Ratsimbazafy zay niaraka tamintsika teo na velo bevata mihitsy ny zavatra nresany satria hitantsika amin'izao fa vonina vao maraina ny ekipa rehetrarehetra zany taoriana n'le fanekena ny candidature ny tenen'ny Filo Marc Ravalomanana dia vonina daholo ny ekipa rehetrarehetra dia teo zao ny avy Antoliary alohan'ny andehanan'izy ireo dia mandalo aty amin'ny studio zareo miresaka ny situation dia tena misy tokoa ny zava-misy tamin'ny sabotsy teo no latsa-dranomaso ary tsy vitsy maro satria tena niandry an'ilay fanambarana lehibe zay nentin'ny Filo Marc Ravalomanana niakatra taty moa zany dia tena hoe andray mivatana an'izay fanambarana nentin'ny Filo Marc Ravalomanana zay dia betsaka ny latsa-dranomaso betsaka mihitsy ny hoe misaotra anao Andriamanitra fa
tena mbola misy amin'ny Filomaro Karavalomanina navitra nyity fireneny ity hosaha andray andraikitra n'izao zavatra mahazo ao de ohatran'le hira misy hira zay le hoe mitondra fanafody ny fahitako anao de zay mihitsiny rehefa mahita amin'ny Filomaro Karavalomanina sy mandray an'ireny fanambarana reny de tena hoe mitondra fanafody mihitsy ny fahitana azy Rina Rabe Mananjara zao le izy mitondra fanafody ny filatsahanao zay le izy firotsahana filatsahana izy daholo zay filatsahako fidiana ka mitondra fanafody satria fanafody ho an'ny vahoaka fanafody ho an'ny tandrazana io zany Filomaro Karavalomanana de akoatrany hoe fanekena satria zao nambara Filomaro Karavalomanana rehefa nandinika rehefa namakafaka lalako araka ny zava-misy anko tena hoe fanekena ty hoe adidingezabe men'Andriamanitra tia matanjaka ny fonoko de hoy Filomaro Karavalomanana ekeko ny fangatahanareo zava-dehibe zay ary tena tehaka am'refodrefitra fifaliana tena betsaka ihany koa nanaraka amin'ny vatana ho antsika tany ampitan-dranomasina sy tany amin'ny faritra tany fa fampitany ny MBS sy tao amin'ny pejy ny Filomaro Karavalomanana zany an'izay congrès national zay ka zao iresaka nintsika rehefa aveo fa etona aloha zany efa netindrina teo ihany de misy kolonga malagasy maro be hanala BPC zany zay hiatrika fanadina-panjakana BPC dia anaovantsika fakasitrahana firaritso fakahirezana ireny zaza malagasy reny no tabisy reharehany ty fireneny ty reny zaza malagasy reny no ho tonga indray vato asondrotry ny tany ary trafo asondrotry ny nofo atsoatsy reny no mpandimby ary hiaro an'ity Madagasikara ity ireny no hitondra ny fampandrosoana amin'ny Madagasikara ary ireny rehefa voakolokolo voataiza tsara voakarakara ary rehefa ampianaritsika raha aman-dreny dia hametraka an'izay tena hoe lala ny fitiava-tanindrazana hitondra fampandrosoana ho an'ny firenena sy ny vahoaka zay de akasitrahana ho anareo raha aman-dreny zay niala vao maraina mihitsy ao anatin'ny ririnina mamirifiry mirotsaka ny herika de akahirezina koa ianareo zany satria tsy mora miatrika fanadina-panjakana tahaka izao ho an'ireny zanatsika ireny de makahery anareo de mino sika fa isy ezaka lehibe hivoaka ao arinan'izao hoe ady atrehana eo amin'ny fanabeazana izao atrehantsika moa zany anatin'izay hoe mba ho tafita de hivaly vokatra tsara izany fa fampanadinana ary de hisondotra kilasy hahita zay fianarana mendrika sy tsara izay hatrany ary ny ray aman-dreny ihany koa mba hanana n'ilay hoeti-manana ahafahana mampiana-janaka zay zany ny amin'iny de kokoa bevata ho an'ny rehetrarehetra tsy haiko ny resaka hoe izavy le izy satria raha ny olona tompoko ny nangataka kokoa ho resaina tamin'ny teny Atanjombato tamin'ny zoma sabotsy satria roa andro no nanokanantsika le congrès dia marobe amanalina ny etsika amanalina ny tonga teny amin'ny Magro Tanjombato rehefa eny amin'ny Facebook vao mahita hay ve raha ianona tany hay ve ianona tany fa nandritry io fotoana io tena tsy ny fakahita tsy ny fakahita nandritry io fotoana io satria marobe amanalo amanalina reo mpikatroka reo lina arak'izao sary alefa ny faliramanina amintsika zay isorana kolo ny ekipa ny MBS rehetrarehetra ny tarehany tale Andranto chef Rufin Kotomaro ry Zoaga ry Iando Zafinarivo ry Tately ny ekipa teknika rehetrarehetra ifaly ny jokon'ny rezitany miaraka am'ireo namana maro samy hafa de isorana daholo zany ka zay le teneko ohatran'izao zao tsika mijery an'izao raha indray mijery amina angla ray fotsiny de tena mangorovitsika le toerana io amina hektara maro io fa ny seza manaliny napetraka teo de tsy mbola ampy an'ireo mpizaika de voatery nijoro teny ivelantany tamin'ny 12 rehefa tena mahery rehefa tena nikabary ny Filomaro Karavalomanana eny tany tamin'ray tanoany mihitsy aza am'le hoe candidat ny Filomaro Karavalomanana mbola vao maika ny rohatra ny olona va nivelany vavahady-tany namonjy ny toerana de zay afaka nitsangana moa de nitsangana de teo koa moa zany le io moa zany mba resahana amintsika ihany azabe fa naia iny hoy ny Filomaro Karavalomanana aza matahotra amin'io fotsiny ihany
izy efa mame modely atsika hoe matanjaka ny finoko de nisy vao maraina de fa niantso hoe ahoana ny aho e isy polisy ny e hosakanany morego ny e ohatra ny tena hanenjana ny zandary sy ny sisy aza matahotra amin'no fotsiny ihany rehefa resy lahatra tsika de tongava foana fa mikisaka zany ary tsy hoe de tena hoe tsy misaina fa mba misy misaina marobe ao anatin'ny zampitandro ny filaminana zany mba misy zana-bahoaka mba misy olo loatra tsika rehetrarehetra mahafantatra ny tokony ataony de isaoran'ireo mpitandro ny filaminana tany akaikaiky ny jemboscorkany zareo nisy azy tany ambadika tany satria tamihitsy amoa zany no nitsofoka zany nijery hoe aiza le toerana misy andro zareo de tany am' jemboscor de ny sasany tary akaiky ny rond-point be makany forelo taria de niezaky ny nanalavitra an'le toerana zany de eo zany le hésitation kely an'le mpikatroka sasany saodia de nisy maro tamitsika ihany zany mbola tokony ho tonga mbola misy manaly maromaro zany fa bon rehefa ohatran'ireny de tonga de mandraisa foana fanapahakevitra zany fa ao anatin'ireo fitandrona ny filaminan'ireo any ohatran'ny malagasy rehetrarehetra ihany zana-bahoaka reo mahafantatra hoe aizany rivotra aizany fironana de mba olombelona mahatsapa ihany reo rehefa tonga ny fotoana tokony isainana zany de azay nanaovantsika an'le izy hoe be da benga ny fivorina tany ambadika tany arakitsika tsara tamin'ny information rehetrarehetra ary nanahira-tsaina mpanao politika amin'ny fitondrana sy ireo atao anatin'ny fitondrana zareo koa moa tratran'ny crochet upercute tratran'ny be da be le nahazo tao atsimbazaza fa fahambaraka tsy roa amatany sofa nisy aninona ataony zareo hoe destitution bureau permanent atsapahndry zareo fa tsy mirona amintsony ny maro anisa ao atsimbazaza ao de totomy fantsiny iny ka nasaika anaonao foana azy angamba ny sabotsy de niemitra kely am'izay aloha mirecule fetrany maro anisantsika ary ty le bloc de cent efa rava atao tsy mba zaza kinona mbola nanaovasana de miverina fa tsy haiko aloha ny demande d'explication ho an'le député maro anisa sasany satria tsy navita mission nareo nanongana ny bureau permanent zay mihitsy ny etsotsika ny député membre Rabendrina satria tokony niaraka tamitsika député membre Rabendrina tamin'ny alakamisy ny fasafasy ny rehetrarehetra dia mbola nandama ny zava-misy tao Tsimbazaza de zay koa ny antokotiko Madagasikara manana firaisakina miasa ireo solomavambaoka atsika ireo dia androany zany alatsinainy dia miendrika hitondrana fanazavana isika rehetra satria akoatran'ny firotsahan'ny filoha nasionaly ny antoko Marc Ravalomanana de nisy vaovao lehibe ihany koa tao milapany Antenimera Tsimbazaza afa baraka ny fitondrana afa baraka ny maro anisa rava le bloc de sang le ndresahana fa mbola matanjaka zay misy amanjato ny solomam-bahoaka miaradia amin'ny fitondrana sy ny sisa satria tsy nahavita nanao an'le fanonganana ary nisy vondrona vaovao créé indray zany tao tamin'ny alalan'ireo solomam-bahoaka zay tsy nanaiky ny anonganana andreo mpikamana sasasasany ao anatin'ny bromaritra ireo tsy resaka betsaka momba an'iny fa aleo aloha ny fandraisantsika ny député membre Rabendrina no ataontsika de rehefa aveo hiresaka ny Tsimbazaza sy ny zava-misy tetsy Tanjombato mifanakaiky ihany reo toerandreo ary vaovao nisongadina tamin'ny faran'ny herinandro teo eny ary député membre Rabendrina laka misy matetika ny fotoana iaonantsika fa ty moa latsinainy sady latsinainy hizarana ny vaovao mahafaly tamin'ny sabotsy teo no hitondrana fanazavana ihany koa félicitation aloha député membre Rabendrina fa io zany le hoe namono biby tsy mahafaty mbola hito ny questeur 3 atsika vo mainka milama tsara mihitsy fa petraka tsara ny tetikada mirafitra tsara ihany koa ny ekipa de tafapetraka am'zany andraikitra zany sady miaraba no everina fa mendrika hitondrana fanazavana ihany koa ny mpanarady sy mpiaino atsika député miarabantsika rehetra mpanaraka ny fandaharana miarabantsika atao amin'ny studio anankiroa faly de faly tokoa afaka miona eto andro alatsinainy ty afa noho ny fandaharana isan'andro elaela tsika tsy niona noho ny antony maro isan-karazany ary saika antony tsy niomanina tsy napoizina noho nitranga tato anatin'ny herinandro vitsivitsy farany tsy nahafahako niakatra plateau teto amin'ny miara-manonja androany tonga eto satria araka ny voalaza hoe maromaro ihany ny zavatra azo lazaintsika hoe actualité ngeza mahakasika atsika tato anatin'izay andro vitsivitsy faran'izay
kanefa alohan'ny tena idirana am'le izy de mamelalo itodika manokana mpikambana tiako Madagasikara rehetra arahabaina na vita soany iny kongresy iny a arahabaina nahazo valiteny mahafapo avy amin'ny ray aman-dreny iombonantsika satria tiako asiana fanamariana kely ny fomba fandehan'ny lanonana tao sy ny fandehan'ny resaka zay indrindra atrany na nandritra ny fitetezam-paritany sy faritra eran'ny Madagasikara na nandritra ny kongresy tamin'ny asabotsy fangatahana ny filoha Ravalomanana hirotsaka ho kandida no natao zay no nitranga niangavina izy nangatahana izy nasaina izy mba hirotsaka ho kandida ho fidiana ho filoham-pirenena iverina ho filoham-pirenena hitantana indray ny firenena ny valy ny azotsika de hoy izy ekeko ny fangatahanareo zany hoe nahazo valo mahafapotsika apetrako kely zay fanamariana zay satria any anatin'ny tambajotra sy ny beresaka tsy manjary isan-karazany any de zavatra hafa ny voizina le efa mandrovotsiry reo hoe ny tombo misy le compte fake satria tena hoe mafy be ty tosika ataondraly tena efa miainga le tim sy le Filomaro Karavalomana zavatra hafa tsara mihitsy ny anamariana zay zavatra hafa ny voizina any toy ny hoe ny Filomaro Karavalomana no niezakazaka ho kandida sy misy endrika isan-karazany any zany andosona n'lay le zavatra tena nitranga fa ny zavatra tena nitranga ny fehezanten'ny teren'ny Filomaro Karavalomana de zao hoe ekeko ny fangatahanareo ary eto amin'ny anarantsika mpikambana amin'ny anarantsika vahoaka amin'ny anaran'ny antokotiako Madagasikara sy mipanohana sy mpiaradia rehetra de mitodika manokana amin'ny Andriamatoa Maro Karavalomana filoha nasionaly filoha nanorona ny antoko manome ny teny fisaorana fakatelemana noho izay valy teny mahafapo izay fa matoa betsaka zay fangatahany zay de nisy valy teny nandrasana tao ary tena izay ny nandrasan'ny vahoaka de makasitraka Andriamatoa filoha vonina ny antokotiako Madagasikara sy ireo namana izay ivelan'ny antoko aza kanefa mitovy fomba fijery mitovy tanjona de ny irosona makany amin'ny fampandrosoana Madagasikara aingana indray eo ambany fitarianao fa de makasitraka Andriamatoa filoha fa nahazo valy teny mahafapo ny vahoaka malagasy ary ao aorinanao mandrakariva manohana anao atratrarana ny tanjona fa ilay tanjona de ianao filoham-pirenena hitondra ny Madagasikara amin'ity fepitaona manaraka ity zay ny anankiray faharoa miarahaba manokana ihany keo mpikambana ny antokotiako Madagasikara fa androany fa 20 taona nijoroany ny antokotiako Madagasikara 3 Jolay 2 3 Jolay 20 feno 20 taona androany ny naha antoko politika ny tiako Madagasikara ara-panjakana ny voany taratasy fanamarinana avy amin'ny ministeran'ny atany tam'izany fotoana izany ary nanomboka teo zany de antoko politika manana maizy azy ny antoko tiako Madagasikara manana maizy azy hoy satria tao anatin'izay 20 taona zay de tena nandalo fiainana isan-karazany ny antoko angamba vitsy ny antoko teto Madagasikara ny ainany zavatra ny ainany tiako Madagasikara hatram'izay ary tsy lefilaza fa nijanona tamin'ny toerana foana ninona zavatra nitranga rehefa mianatra teoria amin'ny politika amin'ny akapobeny de mipetraka ao an-doha foana ny hoe maka fahefana ny tanjon'ny antoko politika ary rehefa mahazo fahefana de mila mahay mitazona an'izany fahefana zany kanefa koa ny fahefana tsy hoe am-pelantanana mandrakizay fa rehefa tonga ny fotoana mavotsitra ny fahefana na ialany eo amin'ny fahefana mila mahay miverina eo amin'ny fahefana ary tonga zay fotoana zay zao fa nandritra zay 20 taona zay niainana an'izay zavatra rehetrarehetra zay tsy niova tsy niena ny tanjaky ny antokotiako Madagasikara tsy niena ny herin'ny antoko sy ny fisian'ny rafitra velona any fotony satria zay mantoko ny antoko fa vao maika aza ny tombo ary am'izao fotoana zao de tonga eo amin'ilay dingana anankiray
makany amin'ny fiverenana eo amin'ny fitantanana amin'ny firenena ny antoko tiako Madagasikara ka dia manatitra n'izay fiarabana atsika mpikambana ao anatin'ny antoko tiako Madagasikara izay a tratran'izao andro ankalazana Ana Maria na mifaraiky amin'ny 20 taona nijoroan'ny antoko izao raha ny fahakalazantsika moa tamin'ny taona lasa teo amin'ny magrotsika nanomboka ny fahakalazana ny 20 taona ary voalaza tamin'ny asabotsy afakomaly fa ny faranantsika afakomaly koa izay fahakalazana ny 20 taona zay miditra amin'ny faharaiky amin'ny 20 taona tsika izao zay zava-dehibe anankiray tsara mariana faniry alohan'ny resaka rehetra raha ny tantarany antoko zany a satria fantatsika moa zany a ny flo marka Ravalomanana zany a dia tamin'ny izy nyrotsaka ho be ny tanàna Antananarivo dia fantatsika zany tantara zany tany amin'ny talohan'ny taona 2000 tany hoany dia ny fahita-pahombiazana ny tantàna ny flo marka Ravalomanana ny tanàna Antananarivo sy reo vondrona antoko maro tamin'izany fotoana andro zany a nahita amin'izay hoe mety kokoa raha tsy hijanona hoe Antananarivo intsony tamin'ny alalan'ny Tikoarivo ny flo marka Ravalomanana fa hitondra ny traikefa ho an'ny Madagasikara dia nangatahany reo vondrona antoko politika maro zany a dia tamin'ny 15 volana aogositra 2021 no nanao fanambaram-pirotsahana voalohany flo marka Ravalomanana ny ho kandida ho vidin'ny filoham-pirenena zay fantatsika ny taona 2020 sy 2020 zany ara-tantara ho an'ny antoko tiako Madagasikara dia kongresy 15 zany iny nataontsika tamin'ny sabotsy zany hoe fa nanomboka tamin'ny zoma dia tamin'ny sabotsy ny kongresy voalohany dia ny 20 sy 21 ny volana desambra 2020 ny kongresy voalohany a dia 7 ny mpandray anjara tamin'izany fotoanandro zany ary ny kongresy faharoa dia tamin'ny 20 ny kongresy fahatelo a dia tamin'ny 20 sy 17 ny volana May 2020 ary ny kongresy fahaefatra dia tamin'ny 12 sy 17 ny volana Jolay 2020 sy 20 tantaran'ny antoko ho an'ny député membre Benrina zany nanomboka 3 sy 20 volom-boafidy tao anatin'ny antoko izy fa mialohan'izay dia efa mpikatroka tany amin'ny antoko tany amin'ny fokotany district any Ambohidratrimo niatrika ny kongresy ny fanisy ary namaky ny fehi-kevitra ianao tamin'ny sabotsy teo député membre Benrina misy dikany lehibe zany mba anaovantsika fampatsiahivana zany ny aina ny 20 taona ny antoko zany ianao député membre Benrina nahita ny filo national rary naivandrena atoandro nahita ny filo national razoary miaja solofina tenaina ny tantana ny antoko Andriamatoa Ivaorandrena Sandratsoniony ary ny filo marka Ravalomanana ny tantana ny antoko nahita ny sekretera jeneraly ny fandimby Razafy Mahefa herin'ny aina voalohany indrindra tamin'izany fotoanandro zany ny prime ministre Jacques Sila ny ministre Ivoasina Razafy Mahefa sekretera jeneraly avokoa zany ny filohan'ny CTT aloha Mamrakoto Arvelo efa nitazona any andraiky ny sekretariat général Andriamatoa Donandre Mahefa Para ny sénateur sady ministre Olgara Malasan ary izao zany a dia ianao Sorin'Andriamasinoro ny sekretera jeneraly ny antoko mampatsiahany zany a ho fantatsika teorina hoe matanjaka le atoko ary manana an'le foto-kevitra raha 20 taona njoroana 4 taona zay ny esorina sasany tamin'ny fanonganam-panjakana filo marka Ravalomanana mahavita kongresy goavambe ohatr'ireny vahoaka analikisa mpikatroka ny tiantsika tenenina député membre Benrina aloha mba asiana resaka kely fotsiny zay mahavavolombelon'ny tantaranao zay mihitsy zay mihitsy no fanamariana voalohany tamin'ny asabotsy ny amin'ny hoe raha ny kongresy ny ainana hatramin'izay manahirana ny ilazany ity kanefa zay fomba fijery anisan'ny tsara indrindra na hoe ny tsara indrindra iny kongresy tamin'ny asabotsy iny tsara amin'ny inona moa voalohany indrindra teo ny fanomanana faharoa eo le endrika hita maso teo amin'ny fanatanterahana le izy fa fahatelo a eo lay zava-misy ny amin'ny hoe antoko ivelan'ny fitondrana antoko tena mpanohitra kanefa navitan'izay dingana lavitra be zay ary natafavoaka an'ireny kongresy tamin'ny asabotsy ireny ny tena herin'ny kongresy dia mifandraisana anjaran'ny mpikambana tsinitsinina ny zavatra rehetrarehetra homanina rehefa tsy eo ny mpikambana mandray anjara
kanefa ny teny taremariky faniry teo ny isan'ny mpandray anjara ohatra tamin'ny kongresy taona 4 fito arivo sy tam'izany ao anaty fitondrano tsika tam'izany fotoana zany a ny 20 sy 20 tadidiko tsara tao amin'ny palais des sports tao Mahamasina natao ny kongresy a zahay anisan'ny karakarany tany an-dakozina atsiariny hoe olona anarivo ny tany hoany teo ao amin'ny ray alina teo e no nameno an'io ino ty izy palais des sports nanahirana fikarakarana sakafo ndresaka omby sy ny fandrahoana azy tam'izany fotoana zany a de niakatra tsy kelikely averiky fa mpitondra tsika tam'izany fotoana zany teo fitondrana niakatra tsy kelikely tonga ny taona 2012 izy teo a niverina avy any Afrika Atsimo filora valomanana tamin'iny nanomboka ny siokatokana raha tadidy faniry teo Tanjobato taty amin'ny ilany avaradalana de avy ao nandeha ny 7 sy 20 a de tonga am'izao 3 sy 20 zao tsika zay nahitatsika vahoaka 2 alina mahery zay no isa ary isa marina io satria seza ny nampiasaina seza tsirairay fa tsy hoe bantambarana na hoe akijorojoro fotsiny afahatsika manao maride fiara-dalàna zay fa seza nangonina vo isa tsirairay ny nampiasaina izay tsy ampy fa feno daholo ary ny olona sasany de mipetraka ary tsy hoe iny asa botsiny ihany fa nanomboka ny zoma izay nandehanany asam-bomiera sy ny fampiofanana isan-karazany de fa somary sahirakirana kely ny tantana an'le izy satria tena betsaka le olona tsy araky ny nanampoizana azy fa dia zay no azo lazaina hoe nisondro tratrany ny lentany asan'ny antoko tiako Madagasikara raha teto anivon'ny firenena ary mampiseho ny fahavononana ny amin'ny hiatrika ny zava-misy hoavy atao anatin'ny fotoana foy satria averitsika fa zao miatrika fividianantsika ary araky ny lalam-panorenana no hiatrehantsika an'izay député Mambo Rabendrina avy hatrany Filomarika Ravalomanina rehefa nanaiky zany ny fangatahana nataon'ireo mpiatroka marobe nandritra ny fitsidiam-paritra nandritra ny fameloma-maso fankalazana 20 taona indrindra ny congrès paritra tamin'ireo faritra 120 ny tsidian'ny Filomarika Ravalomanina nanatanterahana zany congrès paritra izany amin'ny hoe mangataka anao zay tady rotsaka ary tamin'ny sabotsy teo mihitsy mbola namerina an'izay ny secrétaire général ny antoko Rina Randriamasinoro dia nanaiky ny Filomarika Ravalomanina hoe keko mifangatanareo fa tonga de nitondra avy hatrany an'ireo asa maika voalohany sy asa mitoy Filomarika Ravalomanina ary nyresaka momba an'le MAP plus Madagascar Action Plan plus le izy tsara anasina resaka kely any ngam' zay député Mambo Rabendrina satria za miresaka eto anisany mbola miteny foana satria MAP voalohany teo ianao folom-boafidy ianao MAP faharoa teo ianao olom-boafidy ianao ty zany tonga am'le Madagascar Action Plan plus zany hoe no atsaraina no avozina ary ahita kokoa zany lay zava-misy am'izao fotoana zao lay zotra nlay vinam-piarahamonina programme hoentin'ny Filomarika Ravalomanina député Mambo Rabendrina ny ezaka natao tamin'ny nanomanana an'io de tena nanaraka lojika sy ny ainga avy any fotony ireny congrès paritra ny tanterahana ireny de tsy nataotao fahatany fa efa nolazain'ny Filora Valomanana ary efa namafisina zay nyteny rehetrarehetra fa ny ainga avy am'ireny sy ny zavatra hita teny an-dalana ny zavatra ny ainana amin'ny andavanandro no nahafahana nanomana any vinam-piarahamonina iny ny tanjona de zao raha mangataka ny avy any fotony sy ny mpikambana amin'ny atoko mangataka amin'ny Filora Valomanana hilatsaka ho fidiana ho filoham-pirenena indray de tsy sanatria fititeiteniteny foana na fitite hiantso fotsiny hoe tiana hiverina ianao président Ravalomanana fa nomena azy daholo ny zavatra rehetrarehetra naseho azy daholo ny zava-misy ary izy koa efa mijery any amin'ny toerana misy azy naseho azy koa nefa ny fahavononana hiaraka aminy ao anatin'le izy reny zavatra ireny no natambatra ny Filora Valomanana
ka nafahany namoaka drafitra anankiray nafahany nieritreritra tany nafahany nandinika lalina ny hoe ahoana zany ny fomba ahafahana manome fahafahapo ny vahoaka malagasy amy valiteny zay omena efa elany nanomboka nyfangatahana fa tsy hoe vo tato anatin'ny volana vitsivitsy farany fa mato filora valomanana mbola tsy namaly avetrany de satria mbola teo a pieritrereta na zavabe ny resany tamin'ny asabotsy rehefa nandinika lalina rehefa nyeniny feo fieritrretana rehefa nijery ny tanjaky ny finoany fa indrindraindrindra rehefa niaino sy nandalina tsara ny zava-misy hoe atraizany fahafahana manatanteraka an'ilay zavatra andrasany vahoaka malagasy de ny ialana am'ty lavaka mangitsokitsoko ny fahatrana ity sy ny itondrana ny firenena makany amin'ny fampandrosoana dia namoaka drafitra nyaingy avy am'ireo angona rehetra natao reo a na ahafahana nandroso an'iny mapy plus iny amy teny malagasy moa nana ny lazantsika ny mapy de madagasikara perinasa madagasikara perinasa fa plus zany no ilazantsika azy a mapy plus izay ny fomba fiasa teo anivon'ny antoko rehefa voangony ino ia de mivoaka ny drafitra avy any a raha tsarotsika tamin'ny asabotsy tamin'ny fandraisam-pitenenana nataoko tamin'ny tatitry ny asam-baomera de nylaza hoe namolavola indray mandeha ilay tena oendriky lay drafim-panajariana ilay tena mapy plus zany tsy mbola nitenenina moa le mapy plus satria filora valomanana no nananjo iteny azy a fa rehefa azo fotsiny ny zava-misy rehetrarehetra eran'ny madagasikara navoaka ny teboka rehetra iaingana navoaka ny drafitra zany amin'ny fanatanterahana azy a de nentina indray mandeha tamin'ny asam-baomera ny zoma ijerena hoe so misy adiny so misy latsaka so misy tsy izy ny tafiditra tao a vita ny asam-baomera ny zoma asabotsy no diovina no diovina zay le nanao hoe natao ny rédaction farany rédaction finale ary ny zoma alina de ny asabotsy a inona seho hitapoko hitapirenena naseho ny filora valomanana iny zay raha nydinga ny terahana ny mapy plus iny faniry no zaraina amitsika rehetra ilazana hoe tena nanaraka ny dingana rehetra manaraka ny lojika ary no izahana hamaly ny filaniny zava-misy eto amin'ny firenena am'izao fotoana zao no namoana ny mapy plus iny fanatanterahana azy no dinihana manaraka amin'ny alalan'ny fanomanana ny fampelezakevitra sy amin'ny alalan'ny fiezakitsika mianakavy a atratrarana ny tanjona filoham-pirenenany filoha marika ravalomanana izay hitarika atsika amin'ny fampiarana niny mapy plus iny marana atsika raha fa hiditra am'izay tsika am'ty atsasakadiny ambony ity a ny resaka atao atsimbazaza de fisaorana no atolotra ho an'ireo vondrona toko politika marobe de marobe satria manjato nareo no nandefasana taratasy fanasana zay tonga mivatana nisy nandefa soloteny eny na ny antoko manohana ny fitondrana aza de nomena fanasana mba ho hitan'izy ireo hoe izao ny fanatanterahana nyzany asan'ny antoko zany ary ny kongresy moa ho an'ny antoko de mifanasa ny antoko mba ho hitan'izy ireo ny olana ange ho an'ny sasany tsy mbola niatrika an'izany kongresy zany de tsy mahalala hoe inona ny asa tao fa ho an'ny antoko tiako madagasikara indimy niatrika kongresy de efa eo le traikefa me mivoatra trany ny traikefa de eo anko le fananana fototra am'fokotany amanalo leto madagasikara commune nanarivona distrika manjatona faritra 3 de aina mizere an'izay eo amin'ny lafiny logistika eo amin'ny lafiny ny fifandraisana anatiny sy ny serasera anatiny anko zany de reny zany traikefa ho an'ny antoko zay miaradia ny fitondrana indrindrandrindra le miezaka mafy mihitsy manao compte faika ao ambadika hoe vitsy le tsy mampalahelo nareo satria ndraindray misy am'ray maraina sasany mbola omena asa de manoratra anatin'le compte faika de misy sasany tsy matory mihitsy amy 3 maraina indray de efa manoratra sy sisany ambadika any fa zao ataovy lolo izy fa efa vitsy izy efa foy le fotoana ipetrahanareo a de io moa rehefa foy ohatran'izao le fotoana vototra le fahefana satria ny zava-misy no miresaka an'izany dia
miazakazaka mafy mihitsy ka tsisy maziny azonareo atao tsony hitazomana fahefana fefa rivotra sy fiforonana mandeha io a de fa mandeha makany avoay fotsiny datim-pifidianana de raiketo mazava tsara l izy a fa vonina hiatrika an'izany ny atokotiky Madagasikara de ataovy madio ny lalao fefa iny zany ny démonstration de force angezabe anankiray nentin'ny atokotiky Madagasikara tety Tanjombato toerana amina hektara maro voatonona mpikatroka aty maloha reny aza mbola betsaka sy maro no nilaza ho avy nefa dia noho ny antony maro samihafa dia tsy afaka nanatrika amin'ny fotoana zay ny antony nanaovana fampitana amin'ny vatana zany akatsika eo ny amin'iny betsaka ny azo resana fa disorina zany reo atoko sy fikambanana samihafa sy reo olona namary ny fanasana rehetra ary reo mpikatroka zay nandray mibaja tonga tena toerana reo mpikarakara ny tany amin'ny lakozia tany amin'ny fandraisana ny trano fatoriana tany amin'ny fikarakarana nyreo taratasy maro ampiasaina tany amin'ny ireo inona moa zany ho resako anatin'izay ny fandrindrana fanamafisam-peo ny seza samy hafa satria seza manalina zany tsy mora mandahatra an'izany ny asa be zany nandritry ny alina ray manontolo mandramaraina nandaminana an'izany de isorana zany de eto anaovana kokoa zany ringa Christian Tabera nisany tsy mahasaraka ny antokotiko Madagasikara ny teny foana zoma sabotsy ny alina iny mbola teo niaraka tamin'ny ankizy rehetra nijery teo ny ekipa rehetrarehetra tray zany distrika samihafa ny avany amin'ny faritra moa de nisy tena nampisehon'ny fifaliana misy tena afa-po ianareo tamin'ny message maro be zay nalefanareo de fa nampitaina tany Filomar Karavalomanina sy ny bureau politika miaraka amin'ireo solom-bava-bahoaka antsika sy ireo olom-boafidy maro be zany fifaliponareo avany amin'ny faritra zany hoe tsara fandraisana zay voakarakara ary ny lahady maraina moa rehefa nandao ny site ny mpikatroka député Mambrabendrina mbola nahazo kafe sy dité sy mofo ara-dalàna tsara vatsy andehanana vao maraina zany akoatrin'le hoe ny fiarahana mifaly sy ny sisa tena toerana de samy miasa tsika misy asa lehibe miandra antsika taoriana n'iny fanekeny Filomar Karavalomanina ny ho candidat ny antoko iny satria asa no miandra antsika aoriana zay mbola hoentina ny vaovao samihafa fa eny ary ny tamin'ny zoma député Mambrabendrina efa tamin'ny 12 alina ianareo raha ny vaovao fantatra vao tafasaraka atao tsy mba zaza tao fotoana zay namaranana ihany ko ny fotoam-pivoriana ara-potoana voalohany ho an'ny anteny miera-pirenena kanefa dia mbola nisy an'izay hoe latsabato fangatahana fanesorana anareo mpikambana efatra izy teny am-piantoana de lasa telo le telo zany dia ianao zany kestora fahatelo dia ny lefitra avany Fianaratsoa dia ny filoha lefitra avany Toliary de misy filoha-mbomera iray zany tao anatin'izay adevitra androesahan'izay zany ka betsaka ny resaka momba an'iny ny anton-javatra samihafa efa niezaka nitondra fanazavana ihany rehetra fa rehefa nandeha ny tokoa ay tsy nahovoka le solombavam-bahoaka miaradia ny fitondrana mbola no amafiso ny solombavam-bahoaka zany fa no tazomina ho mpikambana ao anatin'ny bromaritra ianareo telo mirahalahy zay manelingelona amin'ny fitondrana hitondra fanazavana ianao député Mambrabendrina inona sinina raha tena zavanitranga na tonga niny zava-misy tao Tsimbazaza tamin'ny zoma iny tantara iny tantara mihitsy fa sofa nisy an'iny so tena sofa nisy an'iny sotra ny zala sotra nareo tsy mahay tetikady nareo fa iny tantara iny efa ela iny nanomboka fa tsy vao tamin'ny zomana tamin'ny lakamisy fa efa tamin'ny taona lasa iny no efa nanomboka isaky nisy fivoriana ara-potoana nanomboka tamin'ny taona lasa de mipoitra foana iny resaka iny ny etom-bohany de nanomboka tamin'ny filoha lefitra ny faritany ny Fianaratsoa satria rahantsika malala tsika eto tsy mihafahafa miresaka rahantsika malala tsy fahazakan'ny sasany ny fomba firesaky ny filoha lefitra ny faritany Fianaratsoa rehefa milaza ny heviny amin'ny fijeren'ny raharam-pirenena izy milaza ny heviny amin'ny mahasolom-bavam-bahoaka azy izy milaza ny fomba fijeriny ny zava-misy any amin'ny distrika nahalany azy izy tany Kongo zay amin'ny akapobeny de saika manometsiny ny tsy fandraisana andraikitry ny fitondram-panjakana ny tsy fahafahapony
teo amin'ny fomba fiasan'ny fitondram-panjakana amin'ny akapobe ny voalohany fa eo amin'ny distrika ny faharoa ary tsy ny hafahafa izy miresaka fa tena mametraka ny tenany amin'ny mahasolombavambahoaka voafidim-bahoaka tany amin'ny distrika misy azy izy sy amin'ny mahasolombavambahoaka amin'ny Madagasikara azy de nanomboka teo zany nanomboka tsy levony vavoniny zala ray vondrona taminy fomba firesany satria efa tazantsika fa hatrany rehefa miresaka raha ny akamaron'ireo mpiray vondrona amindreo ny RD de ny mitoraka voninkazo ny fitondram-panjakana foana no tsy maintsy atao na mety na tsy mety ny zava-misy na tsara na tsy mahafapo ny vokatra rehefa miresaka vokatra tsika tsy amin'ny akapobe fotsiny ihany fa vokatra any amin'ny distrika any amin'ny faritra tsirairay avy isaky ny departemanta isaky ny ministera isaky ny sampandraram-panjakana isaky ny sehatra tsy miankina isaky ny seham-piariana na tsara na ratsy de nitoraka voninkazo sy hitehaka sy hisaotra foana fa vitsy ny tena samylazany marina tsy voatery ho manakina nge ary tsy nanakina be fahatany mihitsy filoha-lefitry ny faritany fianaratsoa iny fa nilaza fotsiny fomba fijeriny izy sy tsy fahafahapony tao anatin'lay fomba fiasan'ny gouvernemanta ary ho avy eo moa tsika rehefa avy eo fa nandritra n'lay ny fomba rehetra fotoana rehetra ny fanatrehana tamin'ny gouvernemanta tao anaty tamin'ity mandaty de saika izay toraka voninkazo sy tehaka lava reny zay no nipoitra tao anatin'ireny fifampiresahana amin'ny gouvernemanta ireny na de tsy zay aza ny tena nanaovana anton'ilay fifampiresahana fa adihevitra ny amin'ny zava-misy eo amin'ny fanatanterahany gouvernemanta amin'ny politika mpanjakana akapobeny zay le PGE zay napetraka ny prime ministre hoentina nitatana ny firenena fa lasany amin'ny zavatra na moelo anakefatra voapetraka aza de tonga de mitehaka aveo le moelo anakefatra lasa anakiroa sisa 5 taona ty aoriana zay nanomboka tany zany io efa nanomboka io tantara io de isaky ny mandeha isaky ny hoavy ny fivoriana de mandeha ny resaka efa hoasoron-dralangy ty vice président fianaratsoa ty satria efa tsy mitovy eritreritra aminy manelingelina azy de teo zany mandeha ny adefitra ho sahan-drala ve nikitikitika azy de nandeha teny ny andro sy ny ora ny fotoana de fatatsika koa fa nitsangana ny mouvement miavatoro resahantsika eto zany de efa misy ny solom-bavambahoaka maromaro zay lasany mpanao politika ireo ko manana faharesen-dana izy amin'ny resaka politika de any ny maharesy lahatra azy de lasa makany izy anisan'ny zany ny filoha-lefitra avy amin'ny faritany Toliara de nanomboka teo koa satria toy ilay filoha-lefitra avy amin'ny faritany Fianaratsoa nipoitra avy any amin'ny vondrona IRD reo de nanomboka teo koa zany de miampiray indray ny filoha-lefitra izay manahirana ny mieno azy manahirana mijery ny fihetsiny manahirana mieno ny fanehoan-keviny fa manana fomba fijeriny izay tsy afa-poko tamin'ny asan'ny fitondram-panjakana tamin'ity mandaty nanomboka teo de lasa anakiroa zany ny filoha-lefitra voakasika io zavatra io de fatatsika tsara nandeha reny motion de censure reny tamin'ny volana desambra averiko fatatsika 500 solom-bavambahoaka nanao soni tao ary nataony fitondram-panjakana arak'izay azony natao mihitsy ny nanajanonana anterisetra aniny motion de censure iny fitsipahapitokisana iny rehefa tafajanona iny tsy voafafa nefa ny fisian'ilay signature 500 lay solom-bavambahoaka 500 nanao soni avy aiza reo solom-bavambahoaka 500 reo rehefa ataotsika nge tsy ahivintsika kely ny firafitra tsotsotra ao amin'ny anteny miera-pirenena 9 ny timma 450 ny IRD tany am-piandohana de ny ambiny mizara amin'ny GPR ngamba izay 7 raha tsy diso sy ireo ilay hoe tsy
tsy niditra anaty vondrana tsy nanangana vondrana parlementaire sady tsy niditra anaty vondrana parlementaire mihitsy ireo zany rehefa jerentsika ireo tsy ho ny timma mihitsy no afenony 500 tsy ho GPR mihitsy no afenony 500 ny GPR rehefa efa misaraka ny hevitra fa tsy maintsy nisy avy amin'ny maro anisa fanampy tao anatin'ilay izy natratrarana niny sony 500 iny de nanomboka teo zany de efa manomboka mifangaringarika fomba fijery tao anivon'ny anteny miram-pirenena ary tsarotsika tsara fa nanomboka teo de tsa niaona tamin'ny solombavam-bahoaka tsa niaona tamin'ny anteny miram-pirenena tsony io gouvernement io satria tamin'ny mandat farany iny tamin'ny volana desambra iny de efa natao arak'izay tratrany zareo nataony zareo arak'izay tratrany zareo mihitsy itsisiny io fiaonana le ataontsika hoe fasafasy na le fiaonana amin'ny gouvernement sy ny parlement io zay zany ny zavatra nisy volana desambra iny tamin'ny taona lasa nandeha am'izay janvier février mars avril tonga ny fotoana fitoam-pivorina ara-potoana voalohany tamin'ity taona ity raha voalazan'ny lalam-panorenana de any ampiandohan'ny fitoam-pivorina no manomboka manao tatitra amin'ny solombavam-bahoaka ny gouvernement ary efa homanina ilay fiaonana samihafa reo hafa le tatitra rapport d'activité de raha tsarotsika rehefa natao iny rapport d'activité iny efa ray volana tatiorina vao natao de rehefa natao le izy natao aingana fotsiny raha voalaza n'lay andininy ao amin'ny lalam-panorenana milazany iny de hoe arahina adihevitra kanefa nisy solombavam-bahoaka izay niasa mafy mba tsy isiny adihevitra tao anatin'iny tao anatin'iny fanatanterahana niny tatitra iny de ao mo lalànany maro anisa rehefa manangatanana fa le maro anisa misy karazany fa maro anisa tamin'iny fotoana iny aloha zany de laza hoe tsy asiana adihevitra indray le izy zany hoe nitsipahana ilay voalaza tao anatin'ny lalam-panorenana de nampanantenaina hoe atao amin'ny fotoana hafa ny adihevitra de vita lay tatitra tsy nisy adihevitra tatitra ny gouvernement tsy nisy adihevitra de miomana am'izay am'le fasafasy de teo am'izay de efa nanomboka tsinjo ny hoe ataon'lay fitondram-panjakana mihitsy zay tsy ahatateraka n'lay fasafasy ny solombavam-bahoaka zany mizara mazava ho azy misy ireo solombavam-bahoaka tena efa miandry fotsiny an'io fasafasy io satria betsaka ny zavatra mila ifampiresahana reny ny fanaovana tombanesaka am'ireny fotoana reny inona zavatra nitranga teo aloha inona zava-misy zao ahoana ny fomba hijerenany ho avy hantsina ny tsy nety na namafisana ny zenety raha nisy nety fa eo zany nanomboka natahotra lay gouvernement ny atrika an'io zavatra io de nitady ny hevitra rehetra am'izay tsy hiatrehana ny solombavam-bahoaka aso fa niry raha matadidiny calendrier rehetra fa iezaka hitadidy alohana de mbola voaniainana vo eo raha lisy somary efa misafotifoty any fa isaky ny ampidirina ao anaty lahadinika io zavatra io de ahitany ireo solombavam-bahoaka ampiasain'ny gouvernement hanafoanan'io ahitany irika foana hanafoanana an'le izy mazava be ny teniko teo tsy averiko tsony zany hoe na ao anatin'ny solombavam-bahoaka raha samy solombavam-bahoaka de fa tsy mitovy hevitra fa misy ireo miny tsy mitarika makany amin'ny tsy fanajana lalam-panorenana na de miezaka raha birao maharitra sy ny diniky ny filoha ny conférence des présidents hanaja sy ametraka ny ordre du jour sahaza ao anatin'le izy tsaroko tsara mihitsy conférence des présidents faraparana na tsy mifarany azy zay misy solombavam-bahoaka anankiray zay filohana vao miera mato tafiditra ao anaty conférence des présidents miditra tara izy ao anatin'le fivorian'ny conférence des présidents miditra tara izy de rehefa miteny izy mamaky an'le drafitry ny ordre du jour izy de zay fotsiny tenenina tsy rehefa asoronao ty fiaonana amin'ny gouvernement ty de samy miteny daholo ny akamarony asorona ny fomba hoana io zahatra tsy azo esorona io fa tsy maintsy atao io efa tapany faraparantsika ara vo anao an'io ve de ho esorona io averiny foana aloha mihitsy io esorona ka aloha mihitsy io esorona de manamafy na ny
mpikambana ao anatin'ny brao maharitra na mpikambana midiniky ny filoa avy amin'ny vondrona IRD raha miteny hoe tsy maintsy atao ao io tsika manaja lalàna fa ny tena tonga amin'ilay fitenenana hoe nizingizina mihitsy io solombavam-bahoaka anankiray io hoe alao io asorona fa rehefa tsy laniny be sy maro fa zay lay teneniko hoe laniny maro anisa tamin'iny fotoana iny le hevitra vo tsy lany ny eritreriny de lasa izy mivoaka ny hevitra ny fivoriana zay fotsiny zay zany mission zay mission ary izy tena mpikambana amin'ny conférence des présidents zay mission de efa samy niomana zany zahay hoe hanahirany ty zany rehefa tonga any amin'ny séance plénière any ty resaky ty sy rehefa any amin'ny couloir rehetrarehetra any inona tokoa de raha tsika nahita ny zava-nisy tonga de mandingana be faniry fotoana mandeha nefa rany zany a hitany zalahy ho lalana anankiray hanelingelenana n'lay fasafasy ny tena fanatanterahana n'lay fikitihana brao maharitra de tafiditra zany retsy le vice président anankiroa voaresako tany amboalohany retsy raha tsika malaly zany tamin'ny talata iny satria ny alarobia andro tsy fiasana talata nandritry ny tontolo andro a nazava be ny hoe efa vitanony zany lay tolo-pehikevitra zay moa no andika anazy amin'ny fiteny malagasy fa résolution izy a amin'ny fiteny frantsay proposition de résolution fa tolo-pehikevitra no filaza azy io zany a rehefa zavatra sahala am'ireny no entina eo anivony anteny miram-pirenena de zay ny filaza azy akoatra hoe tolo-dalàna volavolan-dalàna de misy ny tolo-pehikevitra foninanao ny règlement intérieur ny assemblée nationale zao rehefa manao andreny de tolo-pehikevitra ny hitondrana azy résolution ny hitondrana azy fa aveo mivadika lalàna le izy fa de ohatran'izay keo ty anao anty fanonganana destitution amin'ny teny frantsay fanonganana brao maharitra ampahany amin'ny brao maharitra ty de tolo-pehikevitra no nitondrana azy de ny vaovao efa eno zany ny talata de hoe efa vonina any le tolo-pehikevitra de mivoaka le izy ny talatalina raha tsy diso de efa miparitaka teny amin'ny tamba zotra teny de efa teo de efa hitatsika tsy maintsy misy porteur iny mpitondra ohatrany tolo-dalàna volavolan-dalàna moa iny avy amin'ny gouvernemanta fa ny tolo-dalàna sy ny tolo-pehikevitra tsy maintsy misy solombavam-bahoaka mitondra azy zay le hoe porteur mety ho solombavam-bahoaka ray iny mety ho solombavam-bahoaka maromaro iny mety ho solombavam-bahoaka maro be iny mety ho vondrana parlementaire iny fa ny solombavam-bahoaka anankitelo zany ny voalaza fa mitondra n'lay tolo-pehikevitra tamin'iny rehefa jerena tokoa le izy ny any amin'ny Facebook any amin'ny tambajotra rehetra any de nisy soni anankitelo teo za aloha vao nahita maso an'le soni de fa ozy anankiray ihany io tsy milamina zany vao nahita maso an'le izy mihitsy de fa ozy hoe anankiray ihany io fa tsy soni telo zany io fa olona ray ihany nanao an'io soratanan'olona ray izy telo reo tsy hitra lala amin'iny tsika efa betsaka ny resaka nandeha tamin'iny fa vao marina zay zavatra zay taty aoriana ary tsy ho afaka am'izay zay tompony soratanana iny rehefa tonga ny fotoana am'izay fotoana zay de tao anatin'io tolo-pehikevitra io a voalaza tao no hoe manala manongana andreo filoha lefitra anankiroa reo a sy ny questeur voalohany ary ny questeur fahatelo ilay filoha lefitra anankiroa tsy asiako resaka tsoa fa nazava tamintsika teo no hoe inona ny antony ikitikitiana azy fa raha politika anatiny ny ao anatin'le vondrona parlementaire misy an'zareo iny fa lay questeur voalohany a de nylazaina fa tsy mazava ny fitantanana de zay ny antony ikitikitiana azy ary le questeur fahatelo a izay mitatana ny départementa ny bonne gouvernance zany hoe ny tsara tatana sy ny fangararana na ny transparence nampifandraisina tam'izay satria hoe raha tsy tantana ny assemblée nationale araboly io a zay moa mahamay andry zalahy ny araboly io hoe raha tsy tantana ny assemblée nationale ary tsy manao ny asany zany
ile questeur fahatelo zay tokony hijery an'izay endrika fitantanana ratsy sy tsy fampiny fangararana eo amin'ny fitantanana ny anteny miera-pirenena zay arabola ho any resaka eo fa tsy nisy resaka hafa mihitsy de rehefa nandeha iny de fatatsika fa ny alarobia andro tsy fiasana de tavela tany iny zany tonga ny alakamisy ny alarobia mantsy de fa tokony ho nisy le fasafasy raha tsary mifaniry de iny alarobia iny tratra n'lay andro tsy fiasana tampoka tsy hoe tampoka moa zany fa zoma moa iny vao tena fantatra efa talohan'izay nefa nefa voapetraka hoe eo ny ordre du jour de voaterina hemotra alakamisy zany ilay fasafasy tamin'ny gouvernemanta satria hoe andro tsy fiasana iny raha ny tena marina nefa zahay tamin'ny séance plénière farany efa nyteny hoe nandro tsy fiasana rio vonony zay eo amin'ny gouvernemanta ao amin'ny assemblée nationale tsy misy andro tsy fiasana zany tsy misy andro alina zany fatatsika efa tamin'ny zomara amin'ny raiky amby folo alina vao atao ny lanona-pamaranana tadidiko tany amin'ny mandaty eo aloha nisy fotoana roa alina sy telo andro zay tao amin'ny assemblée nationale foana nisy zavatra ny tena navesatra tamin'izany ary asabotsy alahady tao foana zany hoe tsy misy jour férié ny asan'ny assemblée nationale fa rehefa mifampiresaka tany ny gouvernemanta angamba misy jour férié tiako tenena mpikambana amin'ny gouvernemanta zany rehefa hoe satria izy mamoaka lay didim-panjakana milaza lay hoe andro tsy fiasana fa andraisaka rano de izy zany ty ninoninona maika atao amin'ny raram-panjakana de efa andro tsy fiasana iny de andro tsy fiasana fa izahay tsaroko tsara mihitsy teo amin'ny perchoir nanao secrétariat de science zoma nanapa-kevitra ny séance plénière no hoe iasitsika ny alarobia handray ny gouvernemanta fa de voahemotra zany voahemotra tampoka tamin'ny ora farany tao zany lay fasafasy ny hemotra alakamisy iny tonga ny alakamisy samy efa tao amin'ny anteny miera-pirenena tao daholo de sa fotofoto tao ny resaka nisy fivoriana za aloha tsy manana ny atsipriany fa fantatra fotsiny efa mivorivory isam-bondrona tany ambadika tany nisy fifandresen-dahatra isan-karazany tany tamin'ny endrika isan-karazany koa de avy eo tonga ny lakamisy atoandro ny feo eny de hoe nanapa-kevitra ono ry zareo maro anisa fa ho fitsinjovana ny filaminana sy tsy isin'ny korotana eo anivon'ny androm-panjakana de najanona lay tolom-pe-kevitra hoe najanona mihitsy alaka misy antoandro adiny ray sasany taty oriana ny voaka ndray azo message soratanana kely zay ny aminy hoe tsy maintsy ataondray hony le izy satria tokony amin'ny telo tokony hiverina ao amin'ny assemblée nationale ny premier ministre sy ny gouvernement tanao an'le fasafasy de teo am tamin'ny roa sasany teo nahazo afatra hoe afatra avy any amin'ny faratapony fatatsika nydikan'izany afatra avy any amin'ny faratapony tsy maintsy rosona ny fanonganana ny questeur fahatelo zay message voaraiko de eny ariko fa de hoe za rery ve zany sisa no ao anatin'le lisitra de teo zany de tena voapirofo mihitsy hoe tena anelingelina le fasafasy fotsiny fa rehefa tsy eo moa ilay département anankiray le olona anankiray izay voalaza fa mampisy an'le fifandraisana eo amin'ny asa ka na voaroiroy ataoko anaty farangososiny na voaroiroy tao anatin'lay resaka inona tsony no hidirako ao anatin'le fanonganana matafiditra ao anatin'le fanonganana hoe za rery tsisa le questeur fahatelo tsisa fa tonga de nazava be hoe anelingelenana le fasafasy alaka misy amin'ny telo indray io zavatsara zay de teo am'izay tsika nahita tamin'ny anao manjery rehefa avy eo fa nanomboka teo de nyteniny avy amin'ny gouvernement hoe efa teo zahay fa ohatrany hoe mbola mandamin-drarao ny assemblée nationale fa raha ny tena marina tokony mbola niditra tamin'ny plénière raha oravana le izy de ny plénière no manangatanana hoe oravana sa tsy oravana ty resaka ty fa tonga de lasa le gouvernement de nanao an'iny point de presse iny izy de lasa de zay zany ny andro hoe inona zany ny tena marina tao anatin'le izy tonga ary ny andro zoma nisy fiantsoana hoe séance plénière amin'ny valo sasany tonga tao zay amin'ny fito sasany de efa tonga tao
de niandry teo de inona ny tranga de hoe misy motion vaovao hony tolom-pehikevitra vaovao a midika hoe ny foanana zany le tolom-pehikevitra tany aloha le misy ana efata de efa nandehnytsa hoe anankitelo ny sisany eo anatin'le tolom-pehikevitra anankitelo sisany broper manao esorona tonga de dinganiko lavabe fa mandeha fotoanantsika efaniry tonga ny ariva any amin'ny enina sasany ariva io fivrina io zany tokony faranana ny session tamy raiky amby folo atoandro a de efa nisy kosa tany nefa solomavamboaka efa niombana hoe amin'ny famaranana ny session zahay mbola hiteny hoe mbola tsy vita fasafasy fa rehefa mipoitra zay feo zay a de nezany zareo na emitra trany le izy ny tapis rouge efa mivelatra tao rehefa cérémonie officielle moa zany de mivelatry ny tapis rouge iny a miaraka am'le miaramila manao jeriatrika isan-karazany reny manao pourzenitra fa ny andry anay tontolo andro tao reo a fa tsy tonga mihitsy zany a ilay fotoana anaovana an'le na ny fasafasy na ny famaranana an'lay session efa ariva efa maizina amin'ny enina sasany any a maneno ny lakolosy de hiditra am'izay teo zany nanomboka niditra plénière teo vao fantatra hoe tolom-pehikevitra anankitelo no mivoaka avy any telo samihafa izay efatra samihafa izay mahakasika nylay ny anankiroa voalohany mahakasika tsirairay an'lay filo lefitra efa nresahako teo a ny fahatelo mahakasika manokana ny fahaefatra mahakasika an'lay solomavambaoaka filohana vaomiera izay hoe hoesorona ihany keo teo am'izay zany de niandro hoe inona ny tranga zao ny zavatra tonga de azo lazaina tao anatin'le izy averiko a fa niazo roa la filoha lefitra resaka politika anatiny disadisa anatin'ny vondrona parlementaire any nahagaga anay de zao nahoana no voakasika ilay questeur fahatelo kanefa tsy voakasika ntsony le questeur voalohany tsy hoe te hikasika le questeur voalohany akory fa fanontaniana mipetraka fotsiny zay raha izay ny zahatra tsara homarihina ihany ko resaka hoe tsy fahatomombanana amin'ny fitantanana no resaka tany ambolohany ao araky ny lalàna sy ny règlement intérieur amin'ny feny assemblée nationale nge ny fanamarinana ny compte mpitantanany assemblée nationale de ny vaomierany vola commission des finances et du budget vola sy ny tetibola no manao izany ary manome ny quitus ho an'ny questeur voalohany mpanao ny fitantanana sy mpanao ny tatitra fa nahazo quitus foana ny fitantanana avy amin'io commission io nandritra zay taona faraparandritrarehetra zay mbola no amarininy zany fa nahazo quitus foana zany hoe matoa anao nahazo quitus avy amin'le commission izay maro anisa ihany no ao anatin'io commission io no maro anisa ao anatin'io de nidika zay manaiky zany le commission zay misy maro anisa fa nadio le fitantanana avy eo a rehefa tiana hoenjehana fotsiny zay tiana hoenjehana de lazaina fa tsy nadio le fitantanana ary raha efa lazaina raha fa nadio le fitantanana ka nesorona tao anatin'lay lisitra lay olona anankiray lazaina fa mpitatana ilay anankiray le questeur fahatelo lazaina fa tokony anamarina n'lay fitantanana izay fitantanana efa voamarina ao a voamarina le commission de mbola nampidirina tao anatin'le lista fotsiny ihany nanaovana tolom-pehikevitra vaovao moa zany de rehefa nandeha le izy a zao zany ny zavatra nitranga tao izahay a de niomana hoe misy zavatra tsy mety ao fa raha ohatra ka tena misy zany tokony miverina ty amy tim groupe parlementaire tim fitazonana ny questure 3 satria atrany ampiandohany ty mandaty de azo lazaina fa anjarany questeur anjarany groupe parlementaire tim io toeran'io voasoratra ny hoe ao anatin'ny article 14 ny règlement intérieur iny hoe mila tokony ho fitaratry ny firafitra politika eo amin'ny assemblée nationale ny bromaritra zany hoe tokony ho hita ao anatin'ny bromaritra voasolo tena ao daholo ny vondrona parlementaire rehetra de endrika isehony zay a solo tena toko tiako madagasikara zany a no nahazony ny tiako madagasikara an'io zany hoe raha mikitika zany raha mikitika le questeur 3 za io de mikitika ny antoko tiako madagasikara mikitika ny groupe parlementaire tiako madagasikara fa tsy de za loatra
zany hoe raha jaitsika io de na ijerena fomba hafa ny any ananany vondrona parlementaire tiako Madagasikara solotena bureau permanent na iza vondrona parlementaire tiako Madagasikara mitady hosoloko avy am'le vondrona parlementaire timma ihany fa tsy zay no nitranga fa nomaniny zareo no hoe azera lay aongana lay questeur 3 de tsy omena ny timma tsony lay toerana fa tena nomena olo-kafa zay tsy ao anatina vondrona parlementaire fa nanohana foana apaibe maso ny IRD tao anatin'ny zay manda zay io olo io moa no teny hoe za efa mera timma taloha ezan'izy eo fa taloko de sandroko timma kehitriny ezan'izy hoe timma sitraponao niala timma tam'zany fotoana zany de rehefa ty arina ianao de zany notononao hoe fa mera timma taloha ilay fampiasana mianarany tim zay zany izy hoe taloha aminay zany tsy ao anaty vondrona parlementaire tim avelako eo iny fa antony anankiray zany iny mifanamarina anankiray nentinay fa manana endrika accusation ilay tolom-pekevitra dikan'izay any amin'ny 17 angamby izay any amin'ny lalam-panondrenana misy ny principe de défense fiarovatena rehefa misy ny accusation fototra io principe fototra io izay ampiarina amina lalàna isan-karazany aty ambany izahay nefa izay voakasika raha zoitsika ireny zavatra rehetrarehetra ireny ny tantara rehetra teo de tsy nomena fotoana mihitsy hanaovana défense tsy nilazana akory tsy nahazo notification officielle akory fa tonga de any amina séance plénière zay tsy tao anatina ordre du jour fa niterena fotsiny zao any no andefasana an'le izy zay moa le hoe lalàna le majorité am'tsangatanana eo no eo zay nylazaiko tao anatin'le izy de rehefa mandeha koa zany jerena hoe inona ny antony azo analana bureau permanent anankiray de hoe pour motif grave antony grave zay voalaza motif grave jerena nefa le tolom-pekevitra inona ary le motif grave lazao tsisy mahavaly angely izy tsisy mahavaly le izy fa de lazaina fotsiny hoe tsy nahavita ny andraikina de teo zany de midika hoe voaporofo zany le izy fa tery vaimanta sy fanararotana ny aingy avy amina solom-bavambahoaka fotsiny ny aminy hoe io occasion anankiray ahafahana maka toerana vitsivitsy nisy toerana telo lasa nalalaka tampoka zany tao raha ohatra ka lasa io zavatra io raha ohatra ka nanomboka tany amin'ny hoe fanafana sy fanengilenena fasafasy le izy de lasa niezakazaka solondroatra ny solom-bavambahoaka satria lasa misy andraiky telo mila olona zany ao raha rava tokoa io zavatra io reo ny zavatra nitranga fa nihiry tamin'ny andro iny somalina ny resakitsika eto zao fa rehefa nandeha ny adihevitra de tena nyrona sy ny sosa nakany am'ilay fanonganana an'ireo olona anakefatra ireo fa rehefa nandeha ny latsabato miafina satria ny fanonganana toy ny fifidianana ihany tsy maintsy latsabato miafina de ny rahantsika nahita mivaliny fa nisy fetrisa tadiavina zay tsy tratra raha ny zavatra nisy tao ny isan'ny solom-bavambahoaka tao miampy ny procuration satria azo atao ny fifidianana amin'ny alalan'ny procuration zay voalaza ny règlement intérieur de ny procuration aza ny dikevitra be satria raha procuration zany ange tokony hoe matoa le olona absent de tokony miaingy avy amin'ny règlement intérieur zay milaza hoe antony telo ihany no ahafahana tsy manatrika fivoriana na tsy fahasalamana vao mariny dokotera-panjakana avy amin'ny toeram-pitsaboana ny fanjakana na mission vao marina ordre de mission na raha raha-mpianakaviana tena tsy azo ialana zay vao marina ihany keo reo ihany fa rehefa tsy reo de tokony tsy azo ekena ny procuration kanefa rehefa nijerena le izy tsy voady zany zavatra zany fa procuration ohatrany hoe niaingy avy amina whatsapp ohatrany hoe procuration nandeha tamina email sy scanina isan-karazany ny akamarony tao satria tsy ampy le fotoana nanomanana azy satria ny akamaroa raha ohatra ary nandeha mission le olona any andafy izy ohatra na any amin'ny faritany izy fa tsy ampy le fotoana nanomanana azy ny zavatra nitranga zany de zao rehefa natao le izy rehefa natambatra ny olona tonga tao
sy nisan'ny procuration teo ampelatana nyotra lavitra be an'lay isa enjehana fa rehefa nataony fifidianana de tsy tratra lavitra be kosa ilay isany enjehana de zay no nahatonga ny hoe tsy raikitra indray zany resy zany e zay ny azo lazana azy resy ilay fitsipale inty sy tolom-pehikevitra fanonganana reo mpikambana am bromaritra sy filohana voamira reto ny tiako amarana anazy faniry ny feny de zao zavatra azotsika jerena miova be fa tsy araky ny hatrany amboalohany tsony ny firafitry ny maro anisa eo anivon'ny anteny miram-pirenena taorinan'iny tany am'le 105 député aloha de efa fatatsika efa hafa de fafa le tamin'ny motion de censure zany zay ary iny averiky fa iny tsy fifidianana miafina fa sonia soni hitapoko hitam-pirenena iny zany de zao nandeha ny fifidianana miafina de mbola hitatsika fa mbola niova ndray izy io zao tsy teanao kajy be fa zao fotsiny hoe raha efatra amby valopolo zany ny IRD tany am-piandohana fatatsika tsara fa ny MMM atao anatin'ny IRD fatatsika efa ny MMM raha faravakely ny 12 ny elan'ireo sy ny elan'ny ireo tsy miankina zay efa nanana hevitra hafa koa ngamba ny amin'ny 10 any sisa raha isy zany hoe niova zany lay firafitry ny maro anisa eo anivon'ny anteny miram-pirenena am'izao fotoana zao fa ny tiako hiaviana kely farany fanity zao eo am'lay resaka hoe asan'ny questure 3 tsara ngamba manamarika an'ity naveriko foana ny resaka teo hoe tsy miresaka fa tsy resa-bola fitantanana ara-bola izay raharahan'ny questure voalohany ilay resaka fa ny amin'ny resaka fitantanana ny bonne gouvernance sy ny transparence dia misahana zavatra maro indrindra mahakasika lalàna misahana ny resaka ady amin'ny kolikoly izay tsy naneo fahavononana mihitsy ity solombavambahoaka maro anisa rehefa tonga ny fotoana isin'ny opportunité na fotoana nahafahan'ny solombavambahoaka miditra tamin'izany sehatra zany misy tsaroko tsara eo koa ny amin'ny edikevitra foana zany hoe absentéisme sy ny sisa zany tsy fahatongavana mivory tafiditra ao anatin'ny bonne gouvernance zany ary tany ampiandohany ty mandaty efa vaopetraka ny tolo-dalàna mampiseho ny etika sy déontologie tokony ampanarahany solombavambahoaka ny fitondran-tenany eo fa natanterahana ny asa mahasolombavambahoaka azy fa ny maro anisa no mitsipaka azy hatrany ampiandohana mbola any io tolo-dalàna io fa mandraky ty ny androany tsy paha maro anisa satria manelingelina azy zany etika sy déontologie zany tafiditra anaty bonne gouvernance zany ary ny zavatra maro rehetrarehetra zavatra asa maro be de be zay iasan'io département io miaraka mpiara-miombonantoka malagasy avy any ivelany ho fanatsarana ny endriky ny anteny miram-pirenena eo am'izany lafiny bonne gouvernance sy transparence zany fa zany tsisy miresaka satria manelingelina ny tombontsoany zala maro anisa fa rehefa resaka ara-bola izay tsy misy mihitsy hatreto na artikla ray aza satria tokony hoe ny commission no manome mission io département io ny am'izay asa raha ohatra misy asa ny amin'ny fitantanana ara-bola fa hatreto vitatra eo amin'ny anjara ny commission finance sy budget ny fanatanterahana an'izany ary vitany atsaka sy andavany fa rehefa avadika politika amin'ny politika moa rehefa avadika ny loko anankiray de mivadika olo zay fanira amin'ny akapobe ny zavatra nitranga ny azo amezana azy de zao nakany toy ilay resaka tamin'ny asabotsy nandiny tena ny eniny feon'ny fieritreretany ny solombavambahoaka samy nanana ny feon'ny fieritreretany fa ireo nanana ny feon'ny fieritreretany nahita hoe tokony o andrasoan'ny filamina ary tsy mitombona ny fiampangana itsipaka n'le izy ireo nanana feo fieritreretana koa zany teny hoe tsy mandeha am'loniny io misy ko ireo hoe alao alaina indray io andraikitra eo de nyroso nakany am'le izy fa tsy nahatratra n'le fetrisa zay ny zava-misy am'izao fotoana zao eto de maneo fisaorana ny rehetra solombavambahoaka rehetra na avy amin'ny ankolafinina na avy amin'ny ankolafinina voalohany indrindra isaorana aloha zay tompony iny hevitra iny fa rehefa vita le izy de tena nahitana tombony betsaka satria nahafahantsika namoaka zay endrika marina amin'ny
hevitra misy eo amin'ny anteny miera-pirenena zay iombonantsika zany hoe makasitraka an'ireo nanao sony sy nitondra le izy fa nahafantarana ny zava-misy marina am'izao fotoana zao ahafahantsika makabahana am'izay hiatrika an'ity tsy ampieritaona farany sisy ty ho an'ny assemblée nationale tsy ampieritaona sisy fa ho an'ny fitondram-panjakana tsy ampy efa bolana ntsony efa viviny de vivy de misaotra anareo zay nitondra an'iny fa nahafahanay nanamafy ny zava-misy eo anivon'ny anteny miera-pirenena zany fa indrindraindrindra misaotra an'ireo tena nieniny feon'ny fieritreretany ka nahita fa tsy fotoana ny fikorotanana zao fa fotoana ny fanohizana ny asa ary makasitraka amin'ny fitokiana sy ny fijerena araka ny tokony ho izy ny zava-misy ainatsika eo anivon'ny anteny miera-pirenena mana tena eona tsy hoela indray mifanohizana ny asa zay no izy faniry zay raha fehezina moramora iny resaka nitranga tao iny eny ary tena mazava tsara mihitsy zay satria vaovao lehibe moa iny zany dia nomentsika sehatra mihitsy ny solombavam-baoaka mamyrabendrina hitondra amitsika hoe inona ny zava-misy tao anatiny nanahoana daholo reo manevra samihafa inona koa nefa ny fepetra-ndalàna samihafa ahafahana amroso am'zany resaka hoe fanonganana amin'ny ampahany zany inona ny tokony ananaovana ny fasafasa sy ny tokony hilaina n'zany fasafasa zany inona ny tombony samihafa manahoana ny fepetra etrehana voto tatahaky ireny zany rehetrarehetra izany de netony solombavam-bahoaka mamyrabendrina tamitsika indrindraindrindra ny aminy hoe sofa nisy an'iny ahafahana indray zany manao lecture vaovao ny daonina politika eto Madagasikara satria efa miarava tsikelikely zany ny endriky le maronisa ary efa miseho amin'ny endrika tsikelikely zany le efa ahafahambaraka ny le fanjakana na eo anivon'ny androm-panjakana izany na ivelan'ny androm-panjakana de reny le izy zay le tena tenenina foana hoe Andriamanitra mahay zavatra ary fotoana an'Andriamanitra asehoany amin'ny fotoana samihafa ny zava-misy amaranatsika azy satria efa somary niotra le fotoana solombavam-bahoaka mamyrabendrina questeur fahatelo eo amin'ny assemblée nationale misy ve mbola azo anamafisana zany mialohany tena maranatsika azy ary ny tiako mafisina fotsiny de ny hoe ny efa rany zany de zao tsy tanteraka le fasafasy tratra ny gouvernement tany tanjony mahitsy be am'teny zany satria efa fantatra hatrany amin'ny volana desambra fa tsy te eona amin'ny solombavam-bahoaka reo tsy tanteraka le fasafasy fa tsy tanteraka koa le fanonganana zany hoe ireo tompon'lay hevitra zay nampiasaina tsy hanatanteraka le fasafasy sady ataoko hoe voa amin'ny engagement nataony taty amin'ny ilana izy ary fitondram-panjakana de nanitsaka lalàna indray nanitsaka lalam-panondrena sy nanaja lalam-panondrena satria averiko fa ny fasafasy disposition constitutionnelle zany hoe ho atsika mandray karine indray tsika de manoratra hoe nandingana nanitsaka lalàna fa tsy haiko énième pour la énième fois fomba fiteny amin'ny frantsay indray ny fitondram-panjakana satria tsy nanatanteraka tsy nahatanteraka lay fasafasy raha hiteny izy hoe teo izy tamin'ny fotoana farany hatrany ampiandohana nge vakio tsara ny texte vakio tsara ny constitution fa hatrany ampiandohan'ny session nareo ny tokony nanao an'io fa nahodikodina fotsiny le izy fa faharoa tsy tanteraka ilay fanakorotanana teo anivon'ny anteny miera-pirenena zay raha sanatry ny tranga iny de nanana endrika crise institutionnelle zany ko zavatra anankiray ary fantatsika tsara mivokatra zany atao hoe crise institutionnelle zany de mbola manatitra ny fisaorana ao fa kasitranantsika solombavam-bahoaka fa institution atsika io androm-panjakana misy atsika io ka raha itsika indray no apiditra zay ny anaty crise asakasakytsika eva de makasitraka tompoko eny ary tompo fa de satry ano nresaka foana betsaka ny vaovao fa eto de tetenikely fotsiny mitodika ny fort dauphin indray zany masompanara-baovao rehetra misy zavatra mitranga foana ny fort dauphin ihany manahirany ty resaka QMM sy ny vahoaka ity arahantsika miandalana io fivoaran'ny vaovao rehetra vao manomboka amin'ny fiandohan'ny herinandro de mafana raha pitso de hiatrika ny assemblée générale ny CSS de ho hitatsika eo ny vokatry n'izay assemblée générale ny CSS zay ny vaovao samihafa moa de mirona mandeha amin'ny hafanany rehetrarehetra misy fivorina etsero hatramin'ny faran'ny herinandro teo nateraky ny fivorina atao amin'ny anteny miera-pirenena nateraky ny fanambarany Filomary Karavalo manana de tena niorokovitra mihitsy ny tany ambadika rehetrarehetra tany zany hoe tena anao le ramose io tena vony ny dada vony ny dada fa miteraka pression
hoan'lay olona samyhafo zany ao anatin'le fitondram-panjakana horesantsika zay rehefa tonga fotoana fa zao aloha zany amarina fandarantsika sao na de kristianina makasetraka ny MBS sy ny radio madama miara-dalàna amintsika dia misaotra ihany koa ho an'ireo nandray anjara tamin'ity fandaran'ity ary solomamboaka telo mirahalabe zao dia ny namantsika Rina Arabe Mananjara ny arana netana misaotra tompoko misaotra tompoko veloma tompoko